Tompolasy tompovavy anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny radio madame izao andro vaovao izao, herinandro vaovao ihany koa, alatsinainy 4 Jolay 2024 isaorantsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria isika ilay antsoina hoe velona tra-pamonjena ka dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao zany amin'ity fotoana ity. Isaorana ny teknisianina na ny eto foibena ny any amin'ny faritra rehetra any manatotosa sy mikarakara ny resaka teknika. Tsara moa mampatsiahy zany fa ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny radio madame dia arahanao amin'ny MPS radio, ny fahitalavitra MPS, ny radio madame, ny YouTube, eo ihany koa ny Facebook. Ka dia arakarak'izay mampety anao no anarahanao an'izay fandarana izay. Ankoatran'izay ny endrikendriky ny fandarantsika, eo ny famakafakana sy ny atao hoe fanomezana fanazavana amina lohahevitra izay notsongaina tao anatin'ny maro zany amin'ity fiainan'ny malagasy ity, fiainan'ny Madagasikara. Dia eo ny mpitondra famakafakana ny député Jery Randremolaina, mialatsiny izy fa tsy afaka hiaraka amintsika amin'ity anio ity noho ny mbola didy maro samihafa koa izay tsy maintsy hatrehana. Izy moa député solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrikany Avaratrano, fa ny député Alain Ratsimbazava kosa izay voafito amin'ny distrikana Tsimondrano dia ho avy eo izy hiaraka amintsika amin'ny fitondrana famakafakana sy fanazavana maro lafy izany. Eny ary tompolasy tompovavy mandeha fotoana. Arakarak'izay fandehanan'ny fotoana izay no atao hoe manamafy ny fitenenana izay efa nambarantsika ny amin'ny hoe fifidianana. Be dia be ny azo resahana ao anatin'io, fa raha ho amin'ny hoe fiatrehana an'izany ho an'ny candidat président Marc Ravalomanana efa mazava iny, mazava tsara mihitsy ary izy no candidat voalohany zany sanylaza an'izay hoe firotsahana hofidiana izay. Mbola tsy mivoaka ny date officiale nomeny ny gouvernement dia efa niteny ny candidat président Marc Ravalomanana fa hilatsaka hofidiana izany noho ny fangatahana sy ny etaetan'ny maro. Réussite totale, na hoe fahombiazana feno, fahombiazana tena hoe mendrika, izay no azo ilazana ny tany Frantsa tany satria ny candidat président Marc Ravalomanana moa zany dia tany Frantsa, araka ny nanarahantsika azy sika izay afaka nanaraka tamin'ny faran'ny herinandro teo niona mivantana tamin'ireo malagasy tany toerana zany teratany malagasy, ary ny lohahevitra nyresahana amin'izany dia tena lehibe, zava-dehibe aloha ny hoe fifanatrehana, fampitafana, fa ity fiatrehana fifidianana ity tena goavana be zay ny raharaham-pirenena eto Madagasikara, ny MAP plus, satria tsy vitan'ny resaka fotsiny izy ity hoe zao dia hoe tena hoe ilantsaka sy ny sisa, fa efa misy zany antsoina hoe MAP plus izany, Madagascar Action Plan plus, efa nisy le MAP tany aloha zany dia misy an'ity MAP plus ity. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia ny hoe tena fanehoana ny finiavana sy ny firosoana sy ny tsy fiambahambana eo amin'ny fanavotana ny Madagasikara. Ty resaka ity mantsy tsy hoe ho avy ny fifidianana dia manahoana ny atao hoe herijika ahafahana hoe lany amin'izany fifidianana zany. Zany ny heritreritra ankapobeny zany amin'ny anivon'ny fiarahamonina eny sy ny sisa, fa ny an'ny candidat président Marc Ravalomanana mazava tsara. Eo ny firotsahana, fa eo ihany koa ny fitondrana avy hatrany ny antsoina hoe MAP plus. Tena maresy lahatra izany zavatra izany, fa tsy hoe zavatra mandeha fotsiny amin'izao hoe entany ny fihetseham-po, tsy izay mihitsy, fa tena hoe maresy lahatra ary efa mitondra avy hatrany izay hoe fomba anarenana ny firenena malagasy. Ary iny ny tena nomarian'ny maro, tena nomarian'ny maro
iny le firesahana ny antsoina hoe map plus iny ankoatrany hoe firotsahana zany. Iny aloha ny tena nanandrasana hoe mirotsaka ny candidat président Marc Ravalomanana, fa ny fisiny ny map plus tena goavana be satria tena ao anatin'izany zany ny fomba entina anarenana indray sy ampandrosoana ny Madagasikara. Ty tsy voaresaka hoe mbola voakaroa na mbola andinika, tsy efa fantatra ny marary ny malagasy. Zao iainantsika rehetra izao zany. Ary zay moa le fanontaniana mapetraka matetika ny amin'ny hoe mbola zakan'ny malagasy ve ny fahantrana mafimafy kokoa noho izao? Mbola zakantsika ve ny fahantrana sy ny hoe fahoriana sy ny hoe azo fijaliana zay lanjaintsika mafimafy kokoa no izao? Izay olan'izay ny an'ny rezima moa na ny fitondrana amin'izao vitsy zay dia fifidianana ny datim-pifidianana ofisialy efa mivoaka amin'ny 6 novambra. Fikarakarana lafiny teknika any mpikarakara zay, fa ny anjaran'ny rehetra zany dia ny fanaraha-maso amin'ny atsipiriany mihitsy mba tsy averzo izay mananjo ifidy ary mba anjakan'ny fahamarinana madio sy mangarahara. Zany zany ao anatin'ity tontolo-pifidianan'ity daholo zay rehetrarehetra. Tsy maintsy jerena ny fomba ampandrosoana ny firenena ary ny olona maolo-pirenena azy dia manana an'izay le hoe conviction, faharesen-dahatra amin'ny fampandrosoana n'ity firenena ity. Efa iainana isan'andro san'andro. Misy ny fipasohana atsika, misy ny familivorian-dresaka atsika, misy ny fanakonakonana atsika, fa tsy azo afenina io e. Na dia hoe misy milalao ary any amin'ny resaka taremarika tsy nietsika ny pahatran'ny malagasy sy ny sisa. Samy manana ny fomba fijeriny io, fa samy manana ny fomba fikirakirany taremarika io, fa ny zava-misy tsy azo hoe iodivirana ny fandrefesana ny fiainan'ny tsirairay dia amin'ny fiainana san'andro ihany. Refesana amin'ny zavatra azo any anaty arona ihany rehefa mandeha miantsena. Refesana amin'ny resaka hoe tontolony fanabeazana, ny resaka tsy resaka sakafo ihany, tsy resaka fanabeazana ihany, fa ny hoe tena hoe ny fahefa-mividy miditra amin'ny resaka toe-karena lalina be, ka dia hita amin'izao fotoana izao fa mitotongana izay firenena malagasy sy ny farimpenan'ny malagasy, ninninona fanazavana any naninanina rehetrarehetra any. Ka ity zany hoe misy ny map plus, misy ny izay le hoe firotsahan'ny candidat président Marc Ravalomanana zay, dia tena miandry amin'le fotoana sisa le jour J. Efa tsy andro maro mihitsy anie ny ahatongavan'izy io, fa ity zany dia kiondalana izay andalovan'ny Madagasikara, ary tsy maintsy andalovana io. Fantatra ny any naninany fa misy miala amin'io te hiala amin'io. Te hiala amin'io fifidianana io, ary litsy hoe fifidianana fotsiny fa fifidianana madio, fa tsy tonontononina fotsiny hoe fifidianana fa fifidianana madio sy mangarahara ikeny rehetra anjakan'ny fahamarinana. Zay averina foana satria izay ny lesona ka. Efa lesona tsy hoay amin'izany angamba efa tena hoe asa mihitsy, fa dia efa zay ny lesona manoloana n'ity raharaha ity. Ka veritsika ho arahana ny nambaran'ny candidat président Marc Ravalomanana tao Frantsa tao zany nanoloana andreo teratany malagasy zany tany Frantsa any zany. Ary izy io moa tsy hoe nytao Frantsa ihany nanaraka an'io fa maneran-tany sika teto Madagasikara afaka nanaraka an'izany zany fa nisy keo moa no tsy naraka satria hoe weekend faran'ny herinandro be ny atao sy ny sisa, lanonam-pianakaviana sy ny sisa, fa eny ananiny eny no naheno fitenenana zany ny hoe ahoana hono zany tena dian'ny président Marc Ravalomanana, candidat président Marc Ravalomanana tany Frantsa zany niona tamin'ireo teratany malagasy diaspora, tena ndreusira be mihitsy hony. Ka izy ity tsy hoe ono fa tena zay mihitsy raha hoe nijerena amin'ny ankapobeny zany
tena fahombiazana be mihitsy ka fahombiazana fa lay votoatany noteneniny candidat président Marc Ravalomanana ino tena zava-dehibe ny manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana zao. Ndeo arahantsika avy hatrany ary ny votoatin'ny teny nambaran'ny candidat président Marc Ravalomanana tamin'io tao a Frantsa tamin'ny faran'ny herinandro teo io. Nanome tokony vahoaka malagasy sy ireo malagasy mpila ravinahitra ao Eropa sy teto Paris ny candidat Marc Ravalomanana fa anarina marina ny firenena tenany rehefa tavaverina soma tsara eo amin'ny fitondrana any Madagasikara indray. Voaboasan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ireto malagasy mpila ravinahitra ireto ihany koa ny zava-misy marina eto Madagasikara. Miaino ao anatin'ny fahasaranana tanteraka ny vahoaka malagasy, mitombo ny tahan'ny fahantrana, mirongatra ohatsy izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana, tsy lavorary ny fahasalamana, tsy tomomana ny fampianarana sy ny fanabeazana, mitombo ny asa, mitombo ny very asa sy ny tsy anasa, miamaro reo faty ianjadininy tsy fampitsakafo, tsy lavorary na tsy misy mihitsy ny jiro sy ny rano, atao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, mirongatra zay tsy izy ny kolokolo any Madagasikara ary tsy rokolokolo tsony fa tena alatra be vava. Raha fitinina ny teny ray mbava sy foy ny zavatra hitako ny tety Madagasikara reo faritra 7-20 de reto misy ireo fitaraina ny vahoaka malagasy marobe de milaza hoe potika ny firenentsika président, latsaka katerena lalina ao anatin'ny antsana lalina ny vahoaka malagasy, miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka ary maizina tanteraka ny hoavin'ny taranaka falamandimby ka tena milanao izay mivereny anao da zay dolo ny feoeniko raha nitetin'ireo faritra reo aho. Tsy mendrika izao toerana ametrahana azy zao ny malagasy ary tsy mendrika izao fomba hitondrana azy zao ny firenentsika lozy. Jereo kereny zava-niseho fotsiny tatoato. Voatsela koa zay dia samy niarana hita isika sy naheno rehefa ndeha ny fanadinana baccalauréat tamin'ity herinandro ity. Ireny fisiny laza adina mivoaka eto sy ero ireny. Ireo ankizy nanao fanadinana ny andro ora maromaro ary nanao ny fanadinana tao anatin'ny aiziny dia fanampitena tanteraka ny tanorantsika, tsy famezana asina ny zanakitsika ireny, fanaovana kilabao, fanaovana zinina ny tanora malagasy, mitaky fitonian-tsaina nefa ny ankizy rehefa nao fanadinana. Tsy tanteraka izany fepetra omena ny ankizy zany, tsy ny ankizy ihany no nitaintaina fa teo dia teo tokoa ny ray aman-dreny satria alina ny ankizy vao ny ravo kanefa tsy misy ny fandriam-pahalemana Madagasikara indrindra fa ny andrenivohitra nietsika ilan'izany vao mahay tena nampitrotraka ny fahalovan'ny Madagasikara amin'ity alatra sy fanaovana tantely afa-drakotra ny Jiramaty tena loza. Raha tsy io no vahanaingana aloha resaka be daholo zany hoe ampandrosa Madagasikara zany, raha tsy voavahaingana io jelama io resaka be. Resaka tamin'ireo mpiara-momby nantoka amintsika malagasy ihany koa ny tena atondihan'ny filoha Marc Ravalomanana any Eropa amin'izao fotoana izao. Eto aho dia manomboka ampiasaka aminareo ny antony natongavako taty dia niresaka tamin'ireo mpandraharaha, niresaka tamin'ireo mpiara-momby nantoka amintsika hoe mila voly zay, mila miasa miaraka aminareo izahay, tia ny programme anasanay le hoe Madagasikara Action Plan Plus. Vakio ty voalohany tsy maintsy hanao araka izay azo atao zay ao anatin'ny 100 andro mame sakafo voaka malagasy satria be da be ireo voaka malagasy tsy mihinan-kanina ary zay mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Betsaka voaka malagasy zay tena foverina fo anatin'ny kery resaka be fotiny hoe ny any atsimo fa manerana Madagasikara rehefa nitetin'ireny faritra rehefa zay efa nao Antananarivo any noho izany
dia mila anareo zay hiara-ombinatoko aminay ary raha tsy malaiky nareo aloha hijanona any io dia nandeha nyresaka hoe mazava aminay ny programa anasanareo voalohany hoe aminareo dia tsy maintsy amena sakafo aloha reo tsy maintsy mitady hevitsika anaovana itadiavana zay filet de sécurité rehetrarehetra naiza naiza na banque mondiale na FMI io na union européenne io na ny frantsay na niza tsy maintsy nanao an'izay négociation zay aloha zay voalaka ty ndray niaraka tamin'reto député nanaraka reto ary isorako azy mihitsy tsy niatoko an'ireo na rembilantsara mbola tsy niatoko aloha hatramin'izao nao kafe ary fa hoetoko nareo fa manaraka tsy maintsy mena asa ireo olona zay omena sakafo ireo olona marobe tsy maintsy mena asa ireo noho izany any lalana faharoa ao anatin'ny 100 andro maika dia maika dia mifamoronana asa ho an'ny tanora sy ny tsy anasa rehetra ny Madagasikara tsy maintsy atao aloha zay faharoa zay zany ary ilazaintsika amin'le hoe tsy maintsy omena jiro ny olona mba afaka anao ny asany manao soudure manao volo ny entreprise France rehetrarehetra tsy maintsy asina le revenu régénératrice mba hahafahany mampiditra vola fa tsy hoe mena vola foana izy to miaraka ireo no tena ilaitsika fanampiny zavatra goavana be fahatelo zany dia ny fanampiny zareo international ny fanarenana aingana ny jirama aloha anapaka tanteraka mihitsy ny fifandraisana amin'izay zavatra misy eo tsika amin'izao fotoana zao fa tsy maintsy volena ny jirama resaka lava be io fangaty io izy misy vola menanareo misy eo ara ohatra fanampanofona Madagasikara fantatro tsy ilaza aminareo izy andresahako tany fa fantatro ary matsapa fanao izy vity ty dia lasa ndray makanao Washington matoa amin'ny tenenareo zany anao io ary matoa nanaiky ny fiangaviany olona video zany ndresaka mazava tsara tamin'ireo tatsy amin'ny Quai d'Orsay ho malina dia nilaza taminy misy olo mboafidy etiko miaraka amiko mba avy eo hiaraka amiko malalaka ao izy nameny parking zay ndraisy natao anaty ascenseur somary teritery raha tiako resana aminareo zany tsy miafiafy amintsika ntsony izy milaza koa hoe za tsy anao nininy eto raha tsy ameko anareo aloha miprograma anasy ary raha tsy raikitra aloha fifanarana za tsy anao anao fantatro hoe anareo fa manan'le Madagasikara action plan taloha zay ny navinazy hoe plus satria efa avy nitety an'ireo le faritra 5 reo dia malala tsara ny ilainy ny faritra tsy raha iaby fa samy hafa fa na ny commune raha samy hafa fa ny zavatra tena iraisana dia ty jirama ty satria zay apetraka ao migadra dolo natao le général voaingana nataloha asa koa roviny reny manaraka tena d'accord dolo izy rehetra ao izy tsy hoe corruption ntsony fa tena volony tena alatra d'accord aminao zay za koa nefa tsy afiafy amin'ireo tena nafaka tanteraka mihitsy ny fomba fiasa talosy ny ankehitriny ty teny azy any ho an'ny sasany ty ilaza mialoha ho an'ireo zay mieritreritra hoe hibaiko amin'ny ara-bola na araka pression za mieritreritra ny zava zao dia fa mieritreritra ny lalaka ny ariva teo tamin'ny valora latsaka fahatelony ora teto Madagasikara moa voan'ny farana ity fionan'ny Filomarika Ravalomanana sy ireo mpikatroka timma sy ireo mpanao politika maro tonga namaly ny antso ity tsara manamarika fa feno ipoka tsy nisy nadinganana ny efitra malalaka nanaovana ity etsika teto Paris ity na dia tsy nisy mpanakanto aza ino ny teny nambaran'ny candidat président Marika Ravalomanana nanolonan'ireo teratany malagasy ny diaspora tany Frantsa zany araka nambara teo moa zany dia hoe tsy nitao Frantsa ihany no afaka nanaraka azy iny fa maneran-tany ary tsy diso anjara amin'izany sika teto Madagasikara mazava tsara mihitsy ny fipetraky ny resaka anao io zay no nambaran'ny candidat président Marika Ravalomanana teo ary tsy misy hoe afaka ny hoe anao pression avaty sy avary zava-dehibe mihitsy zay satria zay mihitsy no andrasan'ny malagasy zay mihitsy no andrasan'ny mieto Madagasikara manoloana nyity fahoriana izay iainan'ny malagasy ity tena hoe fahavononana ary io dia modely zany
asehoan'ny candidat président Marc Ravalomanana ho an'ny rehetra eo aloha nefa resy lahatra mazava iny resy lahatra amin'ny foto-kevitra ijoroana amin'ny lalana izay ale fa eo a mety hoe mbola misalasala fa no izay filazana izay fanamafisana reny moa efa tenenina foana reny fa fanamafisana nefa nambaratra amin'izay dia tena miteraka fahavononana sy fanantenana goavana be indray ny malagasy zany manoloana an'izay tia moa zany nambara teo ny amin'ny hoe tsy misakafo malagasy izandray moa no hoe afaka andahan zany zavatra misy io zavatra iainana isan'andro tena hoe zara raha mihinana ho an'izay mbola afaka mihinana fa eo ny tena tsy mihinana mihitsy ahoana moa zany no ahafahany miasa raha tsy ny sakafo aloha ary de marina sy tena mitombona tsara mihitsy izay satria tena tsy mihinan-kanina ilay malagasy no ety manana tsy misy izay sakafo hohanina indray mihinan-kinam-paona efa ataon'ny sasany efa rabirabin'ny sasany hoe tena hoe mihinana ny tsy tokony fihinana ilay malagasy fa nyrabirabiny zany fa zay nefa no zavatra misy ka io sakafo io zany no vaindondra raty moa zany araka ny nambara teo tao anatin'izany ny voanosiny zany hoe resaka hoe Madagasikara perinasa fanampiny mapy plus zany rehetrarehetra fa ny sakafo aloha ny tena voalohany indrindra resaka fotsiny ozy ny candidat président Marc Ravalomanana hoe ny any amin'ny faritra atsimo no tratran'ny kere tratran'ny tsy fanjari-tsakafo fa efa mahafoaka be ity tsy fahampitsakafo ho an'ny malagasy ity io ane mahatonga an'le teneniny resam-pirenena hoe lasa firenena marefo i Madagasikara tsy eo amin'ny resaka toe-karena ihany le tenenina hoe marefo fa eo amin'izay resaka sakafo zay fa rehefa tsisy sakafo ianao de maty ianao zany nefa raniko io aloha zany no voalohany indrindra mihitsy fa tsy ohatran'ny ataon'ny sasany hoe nde za navita trano hôpitaly ohatran'izao za navita fianarana ohatra hoe vatandrindrina vatatrano zay no tany saina fa le olona izay tsy misakafo mba ahoana ilay olombelona mazava tsara mihitsy io ary ny fitenenana an'izay zany dia tsapany malagasy hoe tena mitsinjo ny maha olona tokoa ity candidat président Marc Ravalomanana ity satria tena hita mihitsy le izy ary ity tsy hoe ny tenitenenin'olona na hoe onoono fa tena toerana marobe no nale tena nahita ny maso tena ny aina nahita fa tsy hoe tonotononina fotsiny tsy ohatran'ny sasany hoe miandry tatitra eo amin'ny latabatra fotsiny nefa le tatitra tonga avany ny tatitra tonga avany tatitra diso de lazaina fa ny hoe ny taremarika avoaka amin'ny mpanao gazety no diso zay ne le izy iza zany ny tena manana ny hoe fahadisoana mandray fahadisoana ianao de iny fahadisoana iny no andraisana fanapahan-kevitra fa tsy mijery eny toerana ataony ataony candidat président Marc Ravalomanana zany le mamplisy ty ane tsy hoe narafitrafitra fotsiny na hoe resaka eo ambony latabatra de hoe atsona ny manampahaizana sisisa de hoe zao zany no anaovana an'ity tsy zay fa tena hoe nandeha teny toerana mihitsy ny aina sy nahita ny fahoren'ny malagasy zay le tena zava-dehibe izay ary io ane amin'ireny fandehanana ataon'ny candidat président Marc Ravalomanana reny tena jerenatra ny anaty vilany mihitsy fa tamin'izany nahitana hoe rano mangotraka ny ao anatin'ny vilany le malagasy fa nga ianao raha eny ambony latabatra sy any anaty lapa any mahita hoe rano mangotraka ne no ao anatin'ity vahoaka izay eto Madagasikara ity ny sasany tena hoe vary ray kapoaka alao bitsipitsihana ho an'olona eny mianaka atao vary soa be rano de aveo tsy misy ninina ny sasany zara raha misy mangahazo manga kely mba atao fanampinampiny eo zany katsaka ho an'izay manana fa ho an'izay tsy manana de mangataka eny nalakely mangataka eny rehetrarehetra eny ary mitombo
ny mpangataka zany hoe tena maneho zany hoe tena resy ilay malagasy ka ny sakafo aloha no voalohany indrindra amin'izay hoe filaza azy teo moa dia hoe anarina ozy ny candidat président Marc Ravalomanana, anarina ary le hoe anarina ny firenena zany matoa zany arenina le firenena dia potika Madagasikara, potika tena hoe fampitehana manara-penitra misy eto na amin'ny resaka inona ny resahana na amin'ny resaka inona. Zay aloha le resaka sakafo zany dia mandeha indray ny resaka hoe tsy maintsy mena asa, tombona tsara mihitsy zay. Ahoana moa no fomba andehanan'ny toe-karena sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny raha tsy misy ny asa no manodina sy miteraka vola, mahatonga ny vola, tanjaka sy ny sisa. Fa rehefa tsy misy ny asa dia lasa ilay olombelona tokony ho moteur zany dia lasa vesatra ho an'ilay firenena. Tsotra kely zany, tsy mila hoe fanazavana lalina be fa ny iainana amin'izao fotoana izao tsy misy asa. Zao zany zao vita amin'ny baccalauréat, vita amin'ny BEPS, vita amin'ny BPC, vita amin'ny baccalauréat, efa misy ny ireo mianatra any amin'ny ambaratonga ambony. Waiza daholo ireo zanaka malagasy ireo. Waiza. Zay tokony efa hisehatra amin'ny asa, nazo diplôma sy ny sisa, tsy misy asa mifanentana amin'ny diplômany. Ho an'izay hoe tsy manana diplôma fa afaka misehatra amin'ny asa, resaka formation professionnelle sy ny sisa ireny, misy ny sehatra ahafahana hoe miofana fa lay fiatrehana azy mihitsy no tsy ao. Dia lasa enta-mavesatra ho an'ny firenena. Ilay tanora dia ilay tsy fananana asa, miteraka zavatra be dia be, tsy fandriampahalemana, resaka marobe zany ny vokatriny tsy fananana asa. Io tsy maintsy jerena ihany koa ho ny président, ny candidat président Marc Ravalomanana zany. Dia ankoatran'izay rehetrarehetra izay moa zany resaka jirama, resaka angovo moa zany no tena tenenina ao anatin'izay. Tsy maintsy vahany io ary ny candidat président Marc Ravalomanana manana solution, manana vahaolana amin'ny ty resaka ty. Fa io no ahafahana mampiodina ny orinasa sy kipitsopitsony isan-karazany zany. Sarotra be hoe raha tsy mandeha ty jirama ty. Nefa amin'izao zany dia io raha antsika mahita eo fa tsy tafavoaka ilay fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ity resaka hoe jirama ity. Farany teo zao dia hoe camion anjato ny tondra fuile lourde sy ny sisa. Dia avy eo zany maharesy lahatra tsy maharesy lahatra zany dia avy eo hoe ka kely ene ny tosika ny rano amin'ny rian-drano zany dia manodina ny ary amin'le anina ry zany dia ary amin'ny barazy dia lasa miena ny herinaratra sy ny sisa. Ny vahoaka malagasy tsy mivaky loha amin'izany resaka teknika sy ny kipitsopitsony zany, fa ny fatany dia hoe misy angovo eo, misy herinaratra eo ahafahany miasa sy ahafahany miatrika ny fiainana, manodina ny orinasa. Zay fantatro ny vahoaka malagasy fa tsy hoe hiala bala, tsy hoe anadio tena, tsy olona anadio tena no andrasa vahoaka malagasy ka andeha hanidika hoe io anefa hatrany amin'ny taona 20 tany no sy ny makaty no tsy mipetraka tsara ny politika izay tokony ampandrosoana izany jirama zany. Tsy mirarahana zany malagasy. Fa ny fantatro ny malagasy dia hoe mandeha ny fiainany, mandeha tsara ny fanodonana ny orinasany. Zay ny fantany zay. Satria anjara ny mpitondra no mijery ny hoe raha misy problema dia ity ny solution, ity ny vahaolana. Anjara ny mpitondra no mijery hoe araka ny fanazavany mila mijery lavitra sy ny sisa. Fa ho an'ny vahoaka kosa dia izy zavatra mipetrapetraka tsara sy mampandeha ny fiainany no tadiaviny. Zay le izy zay. Ka raha zao zany ny any ambadika any mbola andeha hanadio tena, mbola andeha hanilika, tsy mpitondra hanilika sy hanadio tena ny tadaviny vahoaka malagasy, fa mpitondra mahafantatra ny tokony ataony sy mpitondra mitondra vahaolana. Zay le izy zay. Ka raha ho avy zany ny fifidianana dia efa fantatry ny malagasy tsara zany zao ny hametrahany tongony. Satria tsy misy kosa angamba
olona mbola te antra misimisy kokoa noho izao. Zay zany averimbelany, tsy misy olona te antra misimisy kokoa sy mafimafy kokoa noho izao efa iainana amin'izao fotoana zao. Resabe daholo ny resabe. Betsaka ny resabe alefa etsy fa ny hita aloha amin'izao, ny hita aloha sy efa voapirofo zany de io ny candidat président Marc Ravalomanana io izy io, ary nazava ny teniny tany a Frantsa tamin'ny faran'ny herinandro teo. Fahavononana ary tenanao izy fa tsy hoe resadresaka, tenanao. Ary efa fantatro zany tamin'ny pirofo zay efa nitondrany ny firenena ary ny candidat président Marc Ravalomanana tsy vao hoe vaovao tsy hoe vaovao amin'ity tanany raharaham-pireneny ity, fa efa teo ary efa nisy vokatra ary zay anontaniana rehetrarehetra de hafa ihany ny tamin'ny andro ny dady tena raha-pitaina amin'izao, tena hafa ihany fa ny sasa moa tena nanenina mihitsy zay raha nga tamin'ireny tena voarebireby mihitsy fa rehefa tena tsisy atokona ohatrany zay vao miverina ny sain'le olona. Hoe ve ohatran'izao, ohatrinona ny menako zao, ohatrinona zao ny siramamy, ohatrinona ny voatabia, ohatrinona ny tongolo, ny sira le nitenena hoe tsy niakatra fa 200 zao fa lasa 300, inona ihany, inona ny ray mipirofo amin'izany. Tena fesona, tsy haintsony zay vocabulaire ilazana azy fa tena fesona ilay vahoaka malagasy. Fa ao anatin'izay koa anefa, ao anatin'izay ihany koa de ilaina ilay hoe fahaizana, ilaina ilay fahaizana sy ny fahaizana indrindra ao anatin'izay fahaizan'izay le hoe manao négociation, fampirarahana, fampiresahana, fandresen-dahatra amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpandraraha isan-tokony. Zay ihany koa no anisan'ny tena hoe fandehanan'ny candidat président Marc Ravalomanana any ivelany izay ilay tena hoe fahaizana mandresy lahatra izay. Fa ianao na manana ny atao hoe drafitra hoentina manarina amin'ny firenena azy, taratasy io. Fa rehefa tsy mahay mandresy lahatra ny mpiara-miombonantoka, rehefa ankoatran'le hoe rehefa tsy mahay de eo ihany koa hoe tsy maharesy lahatra ny olona izay atolotra ao. Io ane zao samy andrafitra daholo hoe projet de société sisy samy mahay an'izany. Fa rehefa tsy maharesy lahatra ny olona ny zavatra ataonao inona ary natao fa tsy mitovy amin'ny taratasy rehetrarehetra ihany io. Mitovy amin'ny taratasy rehetra io rehefa tsy maharesy lahatra ny olona. Fa ny tena zava-dehibe zany de hoe maharesy lahatra ny mpandraraha, maharesy lahatra ny mpamatsy vola izay atao, ary indrindra maharesy lahatra ny mpiray tany-drazana, maharesy lahatra ny malagasy. Mpandraraha misy ny mpandraraha teratany, de misy ny mpandraraha vahiny. Fa ny raha hoe miresaka hoe mpandraraha vahiny sy mpamatsy vola vahiny dia misy karazany moa izy ireny. Fa io kajo natao, akoatran'ny kajy de fijerena daholo ny tsipirehany isan-karazany. Matoa ny olona zany hiara-iasa aminao de maharesy lahatra azy aloha, izay le ianao mihitsy aloha ny maharesy lahatra azy, izy ty olony ty. Fa tsy tonga avany de hoe ity ny programan'azy, ty ny tetikady sy tetim-panorona de hoe zao fa anavotana ny malagasy. Fa le olona mihitsy aloha hoe izy olona io, nanahoana mipasehan'ny olona io, inona ny zavatra nefa noentiny teo amin'ny fireneny. Misy fanontaniana be dehibe ohatran'izany ane apetraky ny mpiara-miombonantoka sy ny sisy. Zay vao miditra izy hoe zao zany ny fomba atao. Ka raha hoe resaka hoe candidat président Marc Ravalomanana zany, izany tsy mahalala an'izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. De misy teny ray zao many ny anareo koa efa ohatran'ny tena dokafanareo be. Tsy resaka fandokafa an'izany tompoko, fa tena zavatra tena misy be dehibe neny efa pirofo an'izany. Fa nga reny kidy scolaire reny nga azo fatany raha tsy teo misy aloha fandresen-dahatra de mifatokisan'ny olona
antanio daholo ny tao amin'izay staff rehetra tao amin'ny UNICEF tao tamin'ireny nazahoana an'ireny kit scolaire reny ary tsy hoe kit scolaire hoe motramotraka na hoe ratsy fa tena complet nampitovy ny zaza malagasy ohatra fotsiny fa be dia be zavatra azo resahana ka io zany tena mampiavaka mihitsy io an'izay mampiavaka ny candidat président Ravalomanana io ary izay mahatonga ny olona hoe miverena matoa le olona miteny hoe miverena dia efa nisy zavatra hita ny tao ary io zany tsy neto toerana ihany fa hatrany ivelany rehetrarehetrany dia efa resy lahatra amin'izay fomba fiasa zay ary efa nisy résultat efa nisy vokatra raha ny jerena hatramin'ny tany aloha tany ka ty resaka ty tsy mandeha fahatany tsy hoe atao fotsiny zay hoe ambabona ny olona ny sasa moa zany rehefa te ambabo ny vahoaka malagasy izy dia kijirojiro ny sasany rehefa te nambabo ny vahoaka malagasy izy ambabo sy hoe aka ny fony vahoaka malagasy izy de spectacle ny sasany rehefa te ambabo ny vahoaka malagasy sy aka ny fony vahoaka malagasy izy de varotsinjo tosika fameno zany no atao zany rehefa hoe te ambabo voaka malagasy ny sasany zay tsy hanona iza fa fantatsika ny tianambara amin'izany fa ny an'ny candidat président Marc Ravalomanana inona no entiny aseho amin'ny malagasy ny fahaizany sy ny tena hoe maharay aman-dreny matita-ny-drazana ary ny atao hoe ny traikefa izay efa ananana ary nisy vokatra efa azo sapaitanana tamin'ny 2024 ane ny kapoaka ny vary 300 ao amin'ny arisivo ao ambadika ao zany 300 ariary ny kapoaka ny vary tena mipetraka amin'ny soratra eny amin'ireny le talatalana amin'ny varibary reny kapoaka de ny kilao tena tsisy 2 akory ary hatrany amin'ny tantsana azo ny sahazanaza ny zezika ny masom-boly ny resaka irrigation lakan-drano sy ny sisa ny fandripahalemana petrapetraka daholo nazoto ny asan'ny olona fa aza tenenina mihitsy hoe kamo malagasy aza tenenina mihitsy hoe viretra ny malagasy tena viretra mihitsy ny malagasy ka ny savony ohatrinona zao azafady ohatrinona ary ny hoe fitenena hoe kamo misy masa mitenitenen zany eny ambadika any kamo malagasy efa sady kamo viretra no be menimenina indrindra fa Antananarivo reto Antananarivo reto tena be menimenina mihitsy menimenina foana fa ny fanamarena de hoe maninona izy menimenina maninona izy no tsy mahavatena intsony maninona izy no tsy miasa araka ny tokony izy tsony satria nona izy satria tsy misy asa atao izy satria tsy misy angovo entina manodina an'izay mba afaka ahodina eo am-pelatany ireo zany no tenenin'ny président Marc Ravalomanana hoe sakafo asa angovo ary mifaizana mandresy lahatra amin'ny mpiara-manontantoka sy ny any ivelany zany no atao hoe tena fitiavan-tany-drazana zany fa tsy resaka fotsiny hoe kitaitaitra de za zao ianao teo firy taona tsy hita zay hoe fivoaran'ilay malagasy fa ny mpitondrany amin'ny firenena isan'isany eto ambony tany raha tena mitsinjo izy ny vahoaka ao aminy fa tsy mitsinjo ny any ekibony irery sy ny any aposiny de tena hoe fijerena ny piraitany-drazana fa manahirana de zao tsy hoe manahirana fa mampalahelo de ny kibony sy ny momba azo manokana iny ianao ny priorité ho an'ny sasany zany fa le vahoaka eo manaraka de hoe tena fasady fotsiny endrika ivelany fotsiny hoe anao anty fa ny sasany efa milamime efa tsisy problème efa tsisy problème satria raha misy problème eto Madagasikara izy efa afaka mipitika moramora makany ivelany any efa milamindamina daholy fa aiza le malagasy zay hoe eto nametrahan'Andriamanitra azy eto
amin'ity fireneny ity. Tsy maintsy jereny zany, tsy maintsy tena hoe esorina ny tsy mety. Ary nazava ny tenin'ny candidat président Marc Ravalomanana teo hoe tena tsisy pression zany, tsy anaikinaiky an'izany pression zany hoe tsy maintsy zao, tsy maintsy zao. Zay le tena antsoina hoe souveraineté. Io ny hoe olombelona anankiray fa ny rehetra mety efa miretraretra izay. Hoe anaovana pression zao efa zavatra tsy mety zao dia teren'ny sasany hariva tsisy an'izany akany heritery zany eo. Tena anao io moa ny candidat président Marc Ravalomanana, satria tsy mendrika amin'ny malagasy, zay ny teneniny teo tsy mendrika amin'ny malagasy izao zavatra iainana izao zany. Dia teo zany ny fanamarian'ny mariny amin'ny hoe tsika ve zany dia misy teny mantsy hoe sasatra ny miarina, ka tsy maintsy miarina tsika fa tsy manaiky ho resy fotsiny amin'izao manoloana ny hoe zavatra misy zany. Fenao zany raha tena hoe miteny hoe tia tanindrazana, tia ny firenena, dia tsy maintsy le vahoaka eo aloha no karakaraina voalohany. Mazava be ne zany mazava be zany, tsy maintsy mitady ianao ny fomba rehetra ao anatin'ny fahamarinana ny hoe mba hiainan'le vahoaka arak'ilay hiram-pirenena malagasy sambatra tokoa izahay. Zany anie zany foana anie vetesina alatsinainy zao androany betsaka ny nanangan-tsaina, zay zao teo vao nanangan-tsaina dia nihira tena nihira mafy tsara mihitsy ny tato amin'ny MBS teo ny hiram-pirenena sy ny hira-fanevan'ny orinasa tsy ataotao foana reny sambatra tokoa izahay. Zay ny ary amin'ny farany ery tsy nataotao foana reny ka sambatra ve zao le malagasy arak'le hiram-pirenena, fa sao dia lasa hiram-pirenena mandatsa no misy. Ny hiram-pirenena dia tokony hifanaraka amin'izay ny lazainy ny tononkira sy ny fiainan'ilay malagasy. Zay tenenin'ny tononkira zany dia tokony hitanao ampahabe maso, hitanao mivaingana azo tsapahitanana amin'ny fiainan'ny malagasy. Fa aza hirairaina fahatany le hiram-pirenena rehefa tsy arak'le tononkira akory no iainan'ilay malagasy. Zay ne dikan'ireny hiram-pireneny io tsy hoe hiram-pirenena dia hoe tena asorony satroka, ampio ny elo, rehefa mandeha ny hiram-pirenena dia mijanona daholo fanajana n'ilay hiram-pirenena sy ny sainam-pirenena. Mazava zay mahafirenena ny firenena. Fa mitateraka ve le tononkira zay lazain'ilay hiram-pirenena namoronan'ny mpamorona azy. Faniriana izany sambatra tokoa izay, faniriana ny ho sambatra mba etaeta ny malagasy ny ho sambatra zao. Efa ray alina mahery ny ray litatra amin'ny menaka, io tonononay foana ny tsy fandriam-pahalemana, misy tapadoa ary, misy afaka voamaso ary, misy kidnappé ary, dia ahoana hozy le hiram-pirenena sambatra ve zany? Ka rehefa tsy sambatra dia tsy maintsy atao zay fomba ahasambatra. Dia eo zany miverina any amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fahefana, ry vahoaka malagasy miverina any aminao amin'ny fahefana, mba hahafahanao zany ho sambatra arak'ilay tononkira. Ka ho avy ny fifidianana, ho avy ny fifidianana, kion-dalana io. Ny hiram-pirenena foana, mbola tsisy resaka mihitsy mantsy teto hoe ovay io tononkira io na ovay io hira io, fa io ny hiram-pirenena malagasy dia tokony hifanaraka amin'le tononkira ny fiainan'ny raha malagasy. Tsy tonga ho azy nefa zay, fa mila mpitondra mahay sy mila mpitondra mahafantatra, mahalala ny zavatra rehetrarehetra ary dia havita izy ny zavatra izay hoentiny zany eo anivon'ny firenena. Jereo anie zao firenena rehetra ny ivelany any, rehefa misy problema dia mikaro-dalana ny mpitondra ao aminy, mikaro-dalana amin'ny fomba rehetrarehetra. Russie zao io misy problema, zay vokatry ny fanapahan-kevitry Poutine samirery io, fa raha natao anie ny tsapa-kevitra tany Russie tsy mety amin'ny Rosiana zany hoe tonga dia ndeha hanafika firenena manana souveraineté, manana fiandrianam-pirenena zany. Raha misy ny olana tokony mifampiresaka, fa zay nanomezan'ny olona tsiny ny Rosiana sy ny Poutine sy ry Poutine zany hoe tonga dia
misy an'le hoe taroka alikany tsy miala vola fotsiny zao tonga de nidobofana fotsiny tao ny Ukraine nefa misy lalàny eto ambonin'ny tany sisa ninona fahatezeranao de lasatra any amin'ny cour pénal international fa de iny moa andry zareo iny fa vokatr' zay a de hoe misy ny olana misy fetraikany any amin'ny Ukraine de inona nataon'ny Poutine lasa izy makaty Afrika lasa izy makaty Afrika lasa izy makany amin'ny firenena akoatran'ireo izay mifanandrina aminy ny vondrony Europeana sy ny Amerikanina sy miaraka amin'ny Amerikanina mantsy ny tena fanenjana amin'ny Rosianina ao zao anisan'izany ohatra hoe ny Japonais, Corée du Sud reny allié an'ny Amerikanina reny de io le Rosia fa efa sahirana izy fa zao raha nytaninao Poutine de fireneko tsy maintsy jereko zay mampety azy rehefa tsy vita eto tsony ity satria anao tsy maintsy tsy afa-miala eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de rehefa tsy afa-miala ianao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mitady allié hafa andray ihany koa zany akoatran'ilay mahazatra dia aty Afrika izy mandeha isany zao ny sommet Rosia Afrika de misy koa zany antsoina hoe sao de tsy fantatsika BRICS inona zany le BRICS de hoe fiarahana zany io eo amin'ny Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud ireo zany misy alliansa vaovao aty ananina aty de hitarina tsikekely eo de ny tanjon'zareo zany de hoe anana vola iraisana efa lasa lavitra be zany anana vola iraisana satria hoe tena ohatrantsika ve zany de tena hopiretiny ty resaka dollara sy euro ty foana amin'ny sehatra raisam-pirenena Brésil, Russie, Inde, Afrika Atsimo de zao misy firenena anankitelo afrikanina manam-paniriana hiditra ao misy firenena afrikanina anankitelo manam-paniriana zany hiditra ao amin'io fiarahana ara-toekarena io zany de anisan'izany Algérie, anisan'izany Éthiopie angamba izy teo dia tsy tsaroko tsara le anankiray fa telo izy zany hoe manam-paniriana hiditra ao anatin'io resaka io zany Egypta zay de hitatra tsy kelikely ndray io resaka io ny Rosianina amin'io mitady fomba aty ananina aty manana problema izy fa izy zany tsy maintsy jereniny le vahoaka ao aminy zany ninona problema ny amin'ny Ukraine sy ny anina ny tiany ho tenenina de zao raha hoe tena mpitondra tiany vahoaka zany le mpitondra de tsy maintsy mitady lalana à gauche et droite so de hoe fionan'ny Russie sy Afrika de hoe tsika malagasy hoe manana solotena any de hoe inona ny andrasana amin'izany de hoe de tsy maintsy ataon'ny Rosiana zay ambaboana hoe mba azo partenaire izy zany fa tsika malagasy amin'izay manahoana tsika raha hoe ifampiresaka amin'ny Rosianina resaka Wagner mbola point d'interrogation manadala be raha iresaka amin'ny Rosianina tsika inona ny vovokaitsika malagasy mba sa afaka hiteny amin'ny candidat président Mahakaravaly hoe tsy afaka anaovana pression sady kofe manara-panjaitra fotsiny kofe manara-panjaitra misy an'izao ny ary de lasa makany de teo de Madagasikara mantsy de firenena manana ny fiandrianam-pireneny sy ny sisa malalaka Madagasikara ny firenena zay tiany iaraha-miasa nga misy mandahan zany fa aiza le vovokainao ifampiresahanao amin'ny any ivelany mba hivadika ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy ary ianao ve manana n'ilay kapasité ahafahanao mandresy lahatra an'ireo any ivelan'ireo na Rosianina io na Frantsay io na Amerikanina io na vondrony Europeanina io na izy io na iza aiza ilay vovokainao ahafahanao mandresy lahatra an'ireo fa reo ihany koa ne raha hiara-iasa aminao izy tsy maintsy misy tombotsoany ihany koa aty aminao aty mba tsy eritreretana intsony hoe Madagasikara dia ataon'ny olona fakana piasa Madagasikara dia ataon'ny olona fakana fahaizana Madagasikara dia ataon'ny olona fakana akora tsy tokony ho zany intsony mihitsy amin'izao fotoana
fa iza no mpitondra na hoe iza ny olona afaka tena hoe anana an'izany kapasité sy hoe manana tanjaka sy manana saina sy manana eritreritra miaraka amin'ilay nahary miaraka amin'Andriamanitra ka hoe tena hitondra n'izay vokatsoa ho an'ny firenena malagasy zay sy hoe afaka anao négociation tena hoe ampirahalaina hitondra tombontsoa ho an'ny firenena malagasy. Candidat président Marc Ravalomanana io ary izy mihitsy no niteneny io tany Frantsa tamin'ny faran'ny herinandro teo. Tsy maintsy ilaina zany fampiresahana mpandraraha sy ireo mpiara-miombonantoka. Za moa zany malalaka be zany ary ny candidat président Marc Ravalomanana ihany koa olona mpandraraha izy hainy tsara io fa tsy hoe voandeha hianatra akory fa hainy tsara mihitsy io. Fa ngaha moa averintsika fa moramora ny mifandresy lahatra amin'ireo sehatra raisam-pireneny ireo amin'izao toerana misy antsika malagasy aty aminay farahidiny zao amin'ny firenena eto ambonin'ny tany tsy aty Afrika ihany fa maneran-tany de farahidintsika ninninona tenena fipasipasoana hoe nisy tato zao vao namoaka taremarika tsy de nietsika firenena tamin'ny fahantrana fijeriny any ivelany amin'ny eto Madagasikara ary be dia be ny vahiny mipetraka eto de tena vizana ny malagasy. Zay io tsy azo hoe sarotsaroman zany araka ny efa ambarantsika ombenombeny foana ka ianao zany rehefa ampiresaka amin'ireny sehatra raisam-pirenena ireny de tsy maintsy manana ny maizy ianao ary tsy manaiky pression tindry somantsy tsy ko any amin'ny sasany ihany angambozany hoe andao ara fa hiara-iasa aminareo malagasy zay de zao ny tambony nefa le tambony io vao mainka mamono ny pray-tanindrazana tandremo mety tsy ho araky ny tatsa zany mety tsy ho araky ny sarambabem-bahoaka zany fa ho an'izay mahafantatra kosa dia tena hoe ilaina ny mampafantatra an'izany amin'ny pray-tanindrazana tsy hoe hiara-iasa fotsiny ianao de hoe anaovan'ny sasany pression eo de hoe tonga de anaikinaiky fotsiny eo. Candidat président Marc Ravalomanana tsy azo atao an'izany tsy azo atao an'izany fa izy misokatra amin'ny rehetrarehetra fa rehefa hoe ho an'ny tombontsoan'ny malagasy ohatran'ny ataondry Poutine rehefa hoe ho an'ny tombontsoan'ny Rosiana de mitady ny tombontsoan'ny Rosiana izy ohatran'ny Lula rehefa hoe ho tombontsoan'ny Brezila de mitady ny tombontsoany izy ohatran'ny Afrika Atsimo rehefa hoe tombontsoan'ny vahoaka Sud-Afrika de mitady an'izay rehetra izay ny mpitondra any Afrika Atsimo zany ohatran'ny ao a Frantsa ny mpitondra amin'ireny firenena de tsy matory andro tsy matory alina ary memahi ny mpitondra perinasa tompoko any ivelany any de memahi fa ny aty Madagasikara ohatran'ny vao mainka metimety fa tena memahi ry Barack Obama zany tamin'ny vao teo amin'ny fitondrana izy tena mbola hitanao hoe tao anatin'ny herin'ny tsara mihitsy zay koa moa ny fiainan'olombelona fa rehefa niala teo izy tapitra fotsiny volon'ny Barack Obama tena hoe antitra tsy fidiny satria mitambesatra ao ambony lohany hoe ahoana ny fomba anaovako an'ireto vahoaka Amerikanina reto ahoana ny hikatsahana mandrakariva ny tombontsoa ary zay anie ny fanekena ataon'ny filoham-pirenena rehefa andray ny asa maha-filoham-pirenena izy ho an'ny eto Madagasikara hikatsaka mandrakariva ny tombontsoam-bahoaka ny tombontsoam-pirenena ka nikatsaka satsa nikatsaka hatreto raha zao ny fahavoazan'ny jirama reny ny fandehan'ny fanadinana bakarola hikatsaka mandrakariva ny tombontsoan'ny malagasy ve reny zany tsisy fironona fa ny zavatra hita de manilika ka ny any ivelany any tapitra fotsiny volon'ny Obama niala teo izy tapitra fotsy dikan'izany miasa saina tambesa koatran'izany koa moa mifanenjehan'andro belona delona tamin'ny fotoan'andro ny reny mbola kadohany reny fa le hoe vahoaka Amerikanina ataoko ahoana reto atao ahoana malagasy ty ahoana tena mba misy piaro ve le malagasy tena mba misy fitadiavana amin'ny fomba mpandrosoana amin'ny fiainan'ny malagasy ve
dia hiteniny any ambadika any hoe ka tsy hitanareo nga reny trano nataona ireny, ka tsy hitanareo nga ny autoroute ataona io, ka tsy hitanareo nga téléphérique efa matsangana io, efa mandeha zao ny fananganana amin'ny pylône, ny poteau isan-karazany eto Antananarivo eto. Zany ny fampandrosoana, zany nareo mody tsy mahita, zany no teneniny sasany. Tena hitanay tokoa hoe manao téléphérique. Tena hitanay tokoa hoe reny bulldozer be entina nitalata ny volon'ondry anaovana autoroute reny. Tena hita tokoa hoe misy trano ohatran'izao sy ohatr'izao. Fa ndeha hiverina amin'ilay tenin'ny candidat président Marc Ravalomanana tany Frantsa tamin'ny faran'ny herinandro teo. Na inona ataonao anao ka mivahoaka anao tsy mihinan-kanina ko. Sakafo. Ka inona moa no aterak'izany? Na vita trano toninao reo, zany hoe le amin'izao fotoana zany le mpitatana firenena amin'izao fotoana zao tena tsy fata mihitsy hoe sa hoe midiny tsy fantatra hoe inona aloha no tena marary rehetra dia hiteny indray sasany hoe anka zay nefa manao vatson-tsinjo efa angatsy hitanareo io andeha indray zao ary andeha mihitsy hono izy ato zay no tenenindreo hoe andeha indray mivatson-tsinjo, andeha indray fizarana sakafo. Nefa ny candidat président Marc Ravalomanana miteny ery hoe omena sakafo aloha izy amin'ny voalohany, fa rehefa avy eo izy mahazo asa dia afaka misakafo, afaka mamorona sakafo aby, manana mety tsara amin'ny fiainana dia tsy problema intsony izany a sakafo izany. Fa le situation amin'izao fotoana izao tsy maintsy omena ny sasany moa tia an'ity teny frantsay ity coup de pouce. Tsy maintsy ampiana tosika aloha le malagasy efa tena reraka. Ka vao nandeha le tatitra teny avo, bilan, na vita hôpitaly ohatrao dia navoaka le tableau be, na vita sekoly ohatran'izao, zao isa, dia le isan'le vatatrano no narantiranty an'le malagasy. Zay le fomba fiasan'ity fitondrany ity. Ny président Marc Ravalomanana tsy zany. Ahoana aloha le humain, ahoana aloha le olona ary zay no izy. Ahoana aloha le olona, le sakafo hoan'le olona. Inona koa? Voaingana kely. Resaka jeu des îles. Resaka jeu des îles dia reny ny arahantsika nahita reny tamin'ny herinandro teo moa. Ity moa efa saika niresahako tamin'ny herinandro ity. Fa be dia be moa ny zavatra tsy maintsy mbola niresahana teto dia zao vao mba afaka hiresaka azy kely zany. Satria zany ity le fanazavana ity miainga amin'ny le teny nataon'ny candidat président Marc Ravalomanana ihany amin'ny hoe sakafo aloha, sakafo. Dia tonga ho an-tsaina amin'izay le resaka jeu des îles. Nanontany zany Miora, mpanao gazety mpanjakana, mpanao gazety eo amin'ny télévision, niteny tamin'ny Ingafilo Andry Rajoelina zany, nanontany zany Miora mpanao gazety hoe Andriamatoa Filoha, sao dia mba ho afa-barakitsika amin'ity resaka fandraisana jeu des îles ity. Matoa mpanao gazety tompoko mametraka an'izay fanontania izay dia efa misy donné ao. Efa misy zavatra hitany ao, izahay mpanao gazety matoa manontany fanontaniana ohatran'ireny. Dia efa misy zavatra hita ao. Efa misy zavatra tsy afempenina intsony fa iainana sanandro. Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina, sao dia mba ho afa-barakitsika amin'ity resaka jeu des îles ity. Dia hoy ny Filoha hoe Ngiahy Andry Rajoelina hoe tsy ho afa-barakitsika fa efa mipetrapetraka daholo ny fikarakarana rehetrarehetra. Ataontsika foadisy amin'ny tany Maorisy sy tena hoe fampanantenana zany hoe kalamina fotsiny nareo efa milamina eo, efa mipetrapetraka io. Zay ny dikan'ny tenin'ny filoham-pirenena. Andro vitsy taoriana an'izay ny tenin'ny fédérationna maro hoe voafitaka ny filoha, voafitaka ny filoham-pirenena. Fa tsy zany no zava-misy. Ny tena marina dia izao soavaly miatobilina ny fédérationna. Dia zay izao tonga dia efa mifanipaka be mihitsy. Matoa zany no filoha ny tena hoe fa milamy io, tsy ho afa-barakitsika ary Miora, tsy afa-barakitsika, dia fa efa milamina io. Tatitra zany no hitany. Tatitra tonga eo ambony latabatra zany no raisan'ilay filoham-pirenena.
fa tsy nijery fotony hoe mijery ny atleta zay a hoe hiatrika an'le anary fa mifatafotsatra hoe efa misy kianjabarea io milay be tena tsisy ohatrany io aty amin'ny Océanie Indiana zay no hita efa misy palais des sports ao efa misy an'izao andraisana ny lalaoko inona ny olana amin'izany fa le olombelona le atleta ahoana ny momba azy ahoana ny régime ahoana ny sakafo de miverina ao amin'le nyteneny ny candidat président Macaravalmanna tany Frantsa tamin'ny le farinenyrandro teo hoe ny sakafo aloha voalohany indrindra zay aloka ka na anao GDZIL ianao na anao inona ianao na anao hôpitaly ianao na anao inona rehefa tsy ampy sakafo rehefa tsisy sakafo jany no vatandrindrina fotsiny sahirana ane ny dokotera tompoko mitsabo ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao na misy ara ny fanafody de sahirana mitsabo satria le heriny le marary mihitsy nefa ambany be tsy ampy sakafo nefa le sakafo ny inona no entin'ny sakafo vitamine isan-karazany zay moa tsy dokotera fa rehefa marary de makany amin'ny dokotera tsy ampy calcium tsy ampy magnésium tsy ampy potassium be de be tsy ampy vitamine zao vitamine de karazana vitamine misy hoe hery fiarovana hery fanorenana ny anarana tany am-pianarana zany tsisy ampy amin'le malagasy zany inona nefa ny ahafahana mahazo an'izay ny sakafo de rehefa ampy sakafo anao zany de ampy hery matanjaka tsara de afaka miatrika aretina tsisy olona tsy marary zany koa aloha ny olombelona tsy maintsy marary de afaka miatrika an'le aretina ianao fa sarotra mitsabo an'le malagasy satria fa marefo loatra afany ianao mba hoe matanjatanjaka tratran'ny aretina de mba afaka mifanehatra amin'ny aretinao fa ny ankamaroan'ny malagasy mety mba mahavidy fanafody any izy miasa amin'ny fanafody fa le heriny mihitsy nefa ambany be de tsy maintsy petahana an'le eto le séroma zany misy meme any ambadika any hoe misasana zao miteny hoe tena za mihitsy zany tsy hoe te hoe resaka an'iza na te resaka an'iza fa tiatsika ho tenenina hoe tena marina ary mitombina ary tsy misy aidikevitra teneniny candidat président Macaravalmanna hoe sakafo aloha ninona no resahanao eo de ty zany le GDZIL ahoana zany momba an'le sakafon'le atleta ty resaka ty ne resaka firenena fa tsy resaka hoe fifaninanana hoe tournoi anankiray fotsiny hoe fédération anankiray de eo zao zany fédération lasa soavaly miatobilina efa nisy fanononana vola mihitsy zao miliara ny entraînement-le ankizy le tanora mba ahoana nefa voninahim-pirenena no arovana no idina tena ahoana ny azahoana médaille betsaka amin'ity raharaha ty satria hoe voninahim-pirenena zay problema antsika samy malagasy samy gasy eto aloha iny mba lamba malotontsika ty fa rehefa tonga eo ny Réunion Seychelles Mauritiana ny Comoriana ny Mayotte ry Maldives inona no ataonao eo fa nga izy hijery hoe zao ny atsaran'ny kianjan'ny Barea fotsiny nga hijery kianjan'ny Barea no lehany aty hikatsaka médaille ka izany no miady an'le médaille ny atleta na tianao na tsy tianao sakafo fa tsy hoe afaka ray volana ho tonga le GDZIL maheno anao zany fédération na mingenongenona mialatsina amin'le fiteny mingenongenona ataonanina hoe izy tena voafitaka amin'ny filoha hoe ahoana ny resaka fikarakarana ny atleta égale olombelona ary fanomanana an'izany fotoana ela no hanomanana an'izany tiany nisy tantarany ty GDZIL ty ary tsy afa miala mihitsy ny mpitondra amin'ny resaka hoe organisation amin'ny lafiny maro mihitsy zany satria inona moa zany ny zavatra tokony ho fantatsika aloha hoe le GDZIL ty zany nisy tantara mantsy izy ty fa tsy tonga de hoe tonga hoe taty Madagasikara fotsiny fa nisy tantara kely izy io zany aloha isaky ny efa taona anaovana azy zany dia andihan'ny faraika amby folo ty atao eto Madagasikara ty ny 13 Aogositra ka hatramin'ny 15 Septambra 2024 zay le daty anaovana an'le GDZIL volana Jolay zany hoe fa ray volana sisa
no hainona an'izao a hoe tsy fikarakarana hoe tsy mandeha amin'ny falehany ny fikarakarana ny atleta dia firenena fito mandray anjara dia ny tantara kelin'izy io zany hoe tamin'ny 7 Jolay 2024 dia nanapa-kevitra ny conseil général zany eo anivony Jeux des îles de l'océan Indien fa i Maldiva no andray ny Jeux des îles 2024 mihaino tsara tsika Maldiva dia tsisy resaka Madagasikara teo dia niteny amin'izay Maldiva hoe sahiran'izay noho ny Covid-19 zay ny teny Maldiva sahiran'izay noho ny Covid-19 fa aleo aemitra amin'ny 2025 les Jeux des îles dia zao mivaliny tsy excuse na hoe tsy fialatsiny ny visian'ny Covid-19 ary tsy azo emitra ny Jeux des îles de l'océan Indien 2023 tsy azo atao amin'izany 2025 zany fa rehefa tsy anao nareo ho Maldiva dia jerena firenekafa ny mandray an'io aratsika tsara io zavatra io dia rehefa vita zany zay ny volana Desambra 2024 no nanapa-kevitra zany ny mpikarakara fa hotsoahana amin'ny Maldiva ny fandraisana ny Jeux des îles de l'océan Indien ka omena ny Madagasikara dia nanaiky i Madagasikara zany hoe fantelony zany Madagasikara no mandray ny Jeux des îles voalohany tamin'ny 1990 président Didier Ratsiraka no teo amin'ny fitondrana tamin'izay fotoan'izay dia nandray Jeux des îles indray Madagasikara fandroany tamin'ny 7 tamin'ny 2007 président Marc Ravalomanana no teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena tamin'izay ary 2023 mandray fahatelony Iany Rajoelina no filoham-pirenena amin'izao izay afaka ray volana zany io Jeux des îles io ka ny tiantsika ho tenenina dia izao tsy excuse mihitsy zany hoe Covid-19 zany tsy nahavitana an'ity ny tsy hafahanay nanao an'ity isika nefa eto Madagasikara raha vao misy resaka kely hoe misy kiana zany mandeha ny fanakana dia hoe ahoany ty toe-karem-pirenena tsy mandeha amin'ny zeloniny ity ahoany ty zavatra tsy mety ity ka noho ny Covid io ka fa nga ny Covid nga afaka nitohanana aretina io aretina toy ny aretinareo zany ny fialana bala ho an'ny tompona ndraiky eto amintsika eto Covid-19 fa jereo toy ny nen'ny olona i Maldiva ny tena Covid-19 noho ny Covid-19 dia tsy afaka andray io dia tsy excuse zany hoy ny rafitra faratapiny mpikarakara ny Jeux des îles aemory ary le izy tsy miemitra hoe 2025 2023 izy ary no mena azy dia mena amin'ny Madagasikara eo zany vao nanaiky an'izay zany tompoko Madagasikara tamin'ny 2020 dikan'izay dia 2020-2021 teo dikan'izay zany efa fantatry ny mpitondra zany matoa zany ny mpitondra inza moa ny régime amin'izao fa tsy mifitondran'ny Iany Rajoelina hoe andray Jeux des îles tamin'izany zany efa tokony nandeha ny fikarakarana isan-karazana ohatry ny hoe vao vita ny fifidianana 2018 dia fantatra hoe 2023 ny fifidianana zao anaoko hoe ahoana ny voly ahoana n'izao hoe lisy mpifidianana amin'ny demerta izy demerta ny tompona andraikitrany fa mifantatry ny olona dia hoe fifidianana dia ohatr'izay koa ty efa ray volana sisa ilay Jeux des îles tsy mandeha amin'ny zelony ilay fandehany satria matoa misy mitabataba amin'ny fédération eo ahoana ny resaka fikarakarana ny ankizy tsy faiza mitatana dolo ny dikan'izany satria izy mbola variana mikarakara téléferikako mbola variana autoroute ianao nefa enjehana ny ato tsy vita ny ato enjehana le olombelona aloha le humain aloha ninonina zavatra atao na anao fifaninanana amin'ny fanatanjahanteny io na amin'ny resaka fiatrena fianisan'andro san'andro io ho an'ny mpiasa tambary io ho an'ny mpiasan'ny zone France io ho an'ny mpianatra io mila misakafo tompoko ny malagasy nefa le Madagasikara mitadasika be le Madagasikara nefa tsy ampy sakafo fa nareo ve ahoana izany nataony any velany any ireo mpanao gazety vahiny ireo rehefa mba tafaresaka amin'ny tena ahoana mihitsy laisan'ny reto tany malalaka be io veranga dia tsy ampy sakafo zay le izy vokatra ny tsy faiza mitantana no mahatonga an'izany
tany malalaka be io ve de angataka foana nefa tsika afaka mamokatra tsara mihitsy tsisy afaka ilaza eto hoe tsy afaka mamokatra fa ny fikarakarana amin'ny mpamokatra no tsy lara-pahamena ho an'ny fitondrana zay le izy teo iavoloana hoe nisy vitrine tamin'ny fotoan'androny nisy vitrine nisy fambolena teo soatran'izany zao aiza zay moa tsy efa ela be ny tsy tany fa raha nisy vitrine teo efa naseho fa tsy mpitondra an'izao tsy manao an'izany nefa reny vitrine reny a manosika sy mampirisika ny olona hoe hiasa de zay zany zao le resaka GDGIL-ny ity matoa misy fédération menimeninao de lazay indray fa mimpanohatra indray ny eo ambadika reo de lazao indray fa hoe ny team indray ny eo ambadika io na ny RMDM indray ina ny diran'ny team amin'izany na ny diran'ny RMDM amin'izany anjaran'ny mpitondra izany ary eo amin'le hoe discipline hoe inona zany ny taranja tena 7 zany misy an'le taranja ao mba resahana ihany le izy de fa akoatran'ireo taranja 7 reo nisy taranja amin'ny foanana tokony ho any amin'ny 5 any taranja io na 3 fa nisy mifoanana zany de hoe tsy atao zany ny taranja hafa tsy atao nisan'izany ohatra hoe ny kickboxing ny équitation ny beach volley ny beach soccer ny taekwondo rugby à 15 ny surf fa misy rugby fa le tsy 15 fa le vitsivitsy surf reny nefa zany le taranja tena hain'ny réunionnais reny hain'ny mauriciany reny nefa le izy tsy atao de misy ny menimenina ihany tany ambadika tany ny réunionnais sy ny mauriciana hoe ahoana tony tsy atao sy ny sisa de teo moa zany ny teny teo zany ny teto Madagasikara hoe noho zao anton'izao noho zay anton'izao de fa ny athlétisme atao ny badminton na basket ny boxe ny cyclisme ny football ny haltérophilie handball judo karaté lutte natation pétanque rugby à 7 ny tennis de table ny volley reo zany atao fa le hafa nytoroana teo tsy atao zany hoe tsy misy antony zany tena hoe tsy tokony avoalohany amin'ny malagasy amin'io resaka GDGIL io fa noho ny tsy fahaizana maro lafy tsy fahaizana manara-penitra de lasa ary amin'le fédération nary no menimenina de ahoana zany reo atleta atsika reo zany zay tena tsy maintsy nyresahany zay satria modiny sasany tsy hita mantsy fa ny sasany mantsy variana amin'ny rehefa misy vatatrano ao de zay ny tena fierté amin'ny malagasy fa vatatrano any ivelany any misy tanàna hoe tanàna olo hoe vatatrano building maro de maro fa tsisy mponina ao amin'le izy aka tsy velona tsy velona ao anatin'io vatatrano io le olona fa mila sakafo izy mila asa izy zay le nitenenina tany Frantsa zay le niteneniny candidat président Marc Ravalomanana le am'izao zany tsy mahatsapa an'izay fa de fietsiketsehana no be de hisy afomangandray eo de hisy spectacle-ndray eo de zay fa le atleta tena mamono teny ery Kianja ery mba ahoana ny fikarakarana an'ireo tanora malagasy reo malagasy mahay ary manana taleta na taranja iny na teneninao na taranja iny na fa amin'ny problema tsy ampy sakafo inona zany 15 minitra ihany ny tena hoe norma tsara hoe tena ao tsara de avy eo reraka nefa le fahaiza-manao le hoe fahaizana natoraly voajanahary tena ananantsika mihitsy zay eto tena samy teny mihitsy samy teny eto mpanao gazety mandehandeha ary mahita ny any rehetrarehetra any fa misy tena mahay baolina mbola mahay lavitra noho i Messi any ambanivohitra any ary rehefa kavy moa zany le mpanao baolina manahirana ny fanehatra aminy rehefa kavy ohatrandry Maradona ohatrandry Messi reny kavy reny mpanao baolina mahay an'izany tsara rehefa eny an-kianja manahirana ny mifanehatra amin'ireny zay le hoe mikavivy ohatrany hoe fahalemena fa baolina le kavy manahirana be na hoe manoratra de kavy fa enjana be ny sain'ireny olon'ireny sy mifahaizany ara-boajanahary satria miavaka tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra
ka ny vahoaka anao zany tsy ampy sakafo, ny atleta anao tsy ampy sakafo, de inona zany? Ny kandida président Marc Ravalomanana efa ela ny natsikaritra an'io fa tsy vao zao akory, ary no amafisiny fidinany teny amin'ny distrika marobe teto Madagasikara hoe ay tena zao tokoa nkay ilay izy. De mazava tsara zay fanazavany zay, tsy mandeha ho azy tompoko tiano tenena zany de hoe tsy mandeha ho azy ny fitantanana firenena anankiray, fa tsy maintsy eo hoe le avy any anaty mihitsy aloha atosiky ny fitiavan-tanindrazana, fa raha tsy eo zay redyredy daholo ny zahatra rehetrarehetra. Fa ianao koa mila mahay, mila mahay mifampiresaka amin'ny olona zany, na ny eto toeran'io na ny any velany. Fampatsihivana kely fotsiny, firenena sahirana ane natreha Madagasikara tamin'ny taorinan'ny roa sy roa arivo firenena tena hoe potika, ara-toekarena fa tena vita amin'ny président Marc Ravalomanana nanafoana trosa. Tena zay fa reraka, tena foany aloha ty trosa ty. Tsy mora tompoko zany, tsy sationa amin'ny fotsiny zany. So mantsy ny sasany miteny hoe nareo koa de tena manao resa be fotsiny, manao zay hoe antokafana ny président Ravalomanana satria izy kandida. Ka zay fandraisany any ny saisany azy aloha fandraisany azy, fa ny zavatra nisy teto dia trosa Madagasikara foanana. Tadidiko izay ohatrinina tsara moa, fa foanana ary misy dingana maro zany amin'io, misy négociation amin'ireny tompoko, Club de Paris Club de Londres tao Frantsa tao tsara mihitsy le fanatrehana tamin'izay, de nofoanana le trosa noho ny fahatokisana ny olona an'ilay atao hoe président tamin'izany président Marc Ravalomanana. Titre hoentiny foana iny, filoha teo aloha, zao izy filoha teo aloha sady kandida. Misy marary mantsy ny sofin'ny sasany any hoe ahoana ny efa kandida ve izy de tsona filoha ka titre efa mipetraka iny tompoko, dia tononona amin'izay. Ny sasany mantsy zavatra ohatr'izany mankarary ny lohany, fa le vahoaka malagasy tsy mihinan-kanina tsy mankarary ny lohany sy mampiasa sainy hoe mba manahoana anie zany tsika rehefa mahita nyty vahoaka malagasy tsy mihinan-kanina ty efa misy taolana folohoditra any ananinanina any maro, dia lasa misitritsitrika le vahoaka malagasy, tsy mba miseho ohatran'ny olona rehetrarehetra fa misitritsitrika, tsy mendrika ny malagasy tsony zany. Ka ho avy zany ny fifidianana, efa memanakaiky any ty raharaha ty, dia tsy maintsy atrehany io. Ary ny fifidianana zay mahatany demokratika ny Madagasikara, ny fifidianana dia io ny fanehoany malagasy ny fahefana faratapony io. Ka raha misy mitady amelively, misy mitady anao azao tsy maintsy mijoro, ary tsy maintsy manara-maso amin'ny atsipriany. KMMR atsangano ny KMMR toromarika io, ary efa tena manao ary efa tena manangana raha ny vaovao azo eto. Atao inona moa zany KMMR zany? Komity manohana Marc Ravalomanana, fa eo ihany koa ny fanaraha-maso isan-karazany. Ary eo amin'ity fanaraha-maso rehetra ity tsy hoe miady rery ny TIM, tsy miady rery ny RMDM, fa misy sehatra marobe miditra sehatra amin'ny fanaraha-maso satria fa leo vovoka nyty fitapitaka sy alatraratra sy fanodikodonany ity. Leo vovoka. Ny FFKM zao mandray anjara mavitrika amin'izany mihitsy hoe andro maso FFKM efa fohoviny zany efa natsangany FFKM, satria hitany hoe tena ny fifidianana anjakan'ny Alabato dia tsy izy, ary hoe toerana azo avy amin'ny Alabato, hoy le toriteny nalaza be teny Antsonjobe, dia tsy maro toerana le olona rehefa nialatra no manjaka eo. Dia tsika zany no misaina tsara an'izay. Inona ny tiantsika? Fitondrana président repoblika ho maro toerana, sa président repoblika itsingeva eo vao fotsiny, tsofony rivotra ato dia mikoropaka, tsofony rivotra vato dia mikoropaka, misy pression vato dia io fa tsy hita zay atao, sa hoe ahoana? Dia zay zany le izy, any rehetra zany no saintsaina an'izay fa dia tenenitsika ny zava-misy, no tenenitsika
ny dikany hoe zao ny dikan'ity zao ny dikan'ity zao ny dikan'ity io zao misy an'le hoe fionana zany hoe Rosia sy Afrika de mandray anjara Madagasikara hitondra inona ho an'ny malagasy zany hitondra inona ho an'ny malagasy mba hoe ho tompontsoan'ny vahoaka malagasy sa de hoe ny fandraisana anjara ny zava-dehibe sa hoe anaoko fe manara-panjaitra fotsiny mba sahandony tatapatra ve any amin'izany fivorian'ny Rosia sy Afrika zany raha misy zavatra tsy mety amin'ny malagasy lazaina hoe tompontsoan'ny malagasy sa hoe ahoana sa hoe iandro fotsiny inona mba homenareo anay mba sa hijoro hoe mba sa hoe tsotratran'ny pression reny tsy maintsy misy zay no antsoina hoe guerre diplomatique resaka diplomasia io manahoana ny diplomasia manahoana ny herintsika manahoana ny vovokaitsika eto Madagasikara miatrika andre zahatra goavana be reny fa tsy hoe rehefa misy zahatra tsy mantetitra ka Covid io ifindran'ny aretin'ny Maldiva ny tokony andray ny GDG 2023 tena tsy vitanefa fa iny dizy teo hoe tena mafy loatra ny ko an'le Covid-19 fa tena tsy vita rehefa tsy hanao de mijanona zay ny teneniny izy de lasa Madagasikara de Madagasikara matona ndray de vonona amin'ny rehetrarehetra so de ho afa-barakitsika ozy miora fanontaniana nataony tamin'ny finoinga Andry Rajoelina amin'ity resaka fandraisana GDG ity de hoe tsisy afa-baraka zany eo ny zava-misy anefa any amin'ny 2 any ny olona ho avy eto ary eto Antananarivo moa zany misy compétition maro eto Antananarivo eto de ty zordira misavovo mity ve zany no andraisana ny tanora ny GDG de ahoana ozy ny Maurice any ahoana ozy ny Réunionnais reo fotsiny no resahana enao vao midina amin'izany ohatra hoe Maurice no raisitsika ao amin'ny aéroportny izy teo Plaisance ao a Maurice efa nisy fotoana nandanany tena tany fa mahadio be zany mahadio be ny anazy moa conduite à droite ny ao Maurice ao zany amin'ny resaka circulation zany amin'ny fiara conduite à droite ny azy fa mahadio be le tanàna makany La Réunion anao Saint-Denis Saint-André ny anazy misy sain zay daholo ny tanàna ara-tanàna ao La Réunion betsaka sika nefa tany fa madio ny tanàna karaha mandray GDG ny Réunionnais ny azy aloha ny fahadiovana ny voalohany zay nenina tonga nenina aloha Ravalomanana ny teny tamin'izy be ny tanàna ny Antananarivo hoe fahadiovana aloha ary io tsy hoe fahadiovana ety amin'ny arabe Itamasa fa hatrany anelakelatrano any tam'izany nenene miditra any anelakelatrano any tam'ireny asa mony amin'izao fotoana zao raha hoe mba mandeha eny anelakelatrano any ahitana an'izay hoe fandehana mba elana amin'le hoe madio ivelana ohatramin'ny fasana fa zao savovona ny zordira tsy raha ny seseloasin'ny Maldiva sy ry Comores sy ry Réunionnais reo raha tonga eto izy tsy rarahany zany hoe ka tsy ampy gazoal ane le camion mpitatitra fako Antananarivo le mpandroaka fako Antananarivo ane menimenina fa atsasakarama voaray nisy ny teneny zany ny fampitaovana hoe tsy mba misy boty gant sy sisa nefa le Antananarivo eto andray GDG nefa tena hoe zordira misavovona no hitany eto ary reo atlety reo tompoko ny délégation de mitondra mpanao gazety de enao zany eto mieritreritra hoe tena fierté an'ny malagasy ny mandray GDG 2023 rehefa tsy niraisy ny Maldiva fa avoakan'ny olona ry amin'izay zany ny malagasy miaraka amin'ny elika misikotra zordira ery anany ery sy manangona kapoaka sy fatifatin-jareo de reny no avoakan'ny olona any ohatran'le mpanao gazetin'ny télévisionna KTO tao Vatican tery La Réunion kely le madama mpanao gazety no nanao stand-up tamin'ny télé tao aorianany taodolo maneho ny fahantrana ny gasy nga izy afaka fefenao tsy azo leo afa-baraka ka zay le fanontaniana tamin'ny filoham-pirenena hoe sao de mba ho afa-baraka tsika de tsy afa-baraka tsika ka raha tsy afa-baraka ary tsika diovy ara ny tanàna raha misy problema amin'ny commune Antananarivo renivohitra mba hampio zany le commune zay ny fijeriny rehetrarehetra satria misy fitondrana fohy be ao ary olo ny fitondrana ny mitatana ny eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra aza jerena fotsiny le commune raha manana problema fa mba hampio izy satria vonina hampirenena andray GDG
somantsy metrehitra zany sasany hoe ao am palais de sport de eo akaiky eo nkianjany barea de any zany ny tena betsaka ny atleta vahiny de mamasina rery zany manodidina mamasina sy ny ampefilosy anosy any tena adio tena mamirapiratra be fa ny any amin'ny hafa ahoana ny makaty anosy-patrana aloha mba adiovikely aty alamy vato de le atsy ambaniny antso tena de iny beori tsy laza toerana ntsony be de be misavovona amin'ny fako zany le mpandroka fako manana problema hoe tara ny karamy tsy ampy ny karamy mialatsiny reny le mpandroka fako reny indrindra mpamafalalana ny mpandroka fako reny ny tena tokony atao priorité ny karamandreny ary feny tompoko satria reny no mikirakira malotona Tananarivo olombelony reny tompoko fa reny ny mpikirakira malototsika menakavy eto fa mampalahelo ny maheno an'zareo miteny hoe tena sahira an'izay tsetsatsetsatsyatra zay ka raha ho avy zany ny CDJ amin'ity zordira be ty ny vahiny tsy te alalan'zany hoe zao ny problema ao fa tonga de ozy izy hoe tena tsy haiko zay artikla mipotra nyray de lazay fanotimma sy ny RMDM ndray ny ao ambadika eo tsisy idira zany fa resaka fitatana daholo izay rehetra eny ary tonga eto ny namana faniry zavo-manantany miarabany namana faniry efa tazanao ihany koa izy hiaraka amin'ny député Alain Ratsimazava voafity tamin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tao amin'ny distrika ny Atsimondrano dia zareo indray no andimy toerana zany fa dia faly miarabany namana faniry zany aloha sy ny député Alain Ratsimazava ndao ary zatsisy eny ary de misaotra sady miarabandrina no miarabantsika mpanaraka ity fandarana ty avokoa naiza toerana misy atsika de akasitrahany zany nitazona fandarana atao anatin'izay ora ray mahery izay ataotsika ray sasany teo eo mihitsiny zany zay ny namantsika faly moa tsy salama dia ny namana Iando Razafinarivo no ao amin'ny lafiny teknika miaraka amin'ny ekipa zay ao amin'ny division zany miaradalana am'zany ny namana rehetra eto amin'ny MBS de arabaina tsy ny any amin'ny radio Mada ihany koa de arabaitsika izy rehetra ireo ianao zay manaraka eto atoerana sy any ampitan-dranomasina tsy adiniko manokana satria nangataka kokoa lavitra be mihitsy ny any Betatao io eo anelanelana any Zorobe sy Ambatondrazaka fa tena maheno tsara atsika am'izao fandarana zao de arabaina nareo amin'ny Betatao any betabe ny olana amin'ny Betatao indrindrandrindra ny lafiny tsy fandrimpahalemana ny resaka fiainana amin'ny akapobeny miezaka nareo mba hiary sy havitra mareny fandarantsika famerenana ny alina amin'ny radio na ny maraimbe iny amin'ny roa sasany amin'ny telo iny de anaovana kopakopatanana ny Betatao zany zany rehetrarehetra izany tsy adintsika ihany koa ny any Mitsinjo ny any Namaki satria vao tamin'ny farany herinandro teo nitsidika any distrikany Mitsinjo ao anatin'ny faritra Boeny zany ny ekipa ny atokotika Madagasikara tarihan'Andriamatora vokatra zay mandrindra zany ny asany antoko ao anatin'izany faritra Boeny zany dia nidina tany Mitsinjo tany de nisy ny dinika ny fionana maro samihafa atao ihany koa ny fikambanan'ny vehivavy ny fikambanan'ny tanora zay ao Boeny zany nanao an'izay fitsidiana zay maromaro zareo no nitsidika tany de reo commune zany ao anatin'ny distrikany Mitsinjo no nanaovana an'izay fionan'izay raha miresaka moa zany tsika faritra Boeny de izavo zany de misy Majanga zany ao anatin'izay ihany koa Ambady Boeny Marivoay dia Mitsinjo sy Soalala zay mamaritra izay faritra any distrika ny faritra Mahajanga zay ka nampitondra ny teny ny amin'ny hoe zay dia miezaka ny maharaka ny vaovao na de eo aza ny teritery samihafa satria ny fidinina takin'ireny dia ahenona sy ahafantaram-baovao maro samihafa de hoe betsaka ny teritery samihafa any amin'izany distrika zany betsaka ihany koa ny olana zay sedrain'ireo Tatsa sedrain'ireo Malagasy zay mivelona sy miaina any amin'izany distrika ny Mitsinjo izany betsaka ihany koa reo
fiainana izay hoe miasarotra mitovy am'izay iainantsika eto Antananarivo, any Toliary, any Fianaratsoa, any Antsirana na any Toamasina, de tahaka izay fiainan'izay ny ainan-drareo any Mahajanga any amin'ny distrika any Mitsinjo. Kanefa na izany ara tsy milavolefina izy ireo fa tena nampiseho ny hafaliany hoe hirotsaka ho candidat filoham-pirenena indray ny filoha Marc Ravalomanana, de tena faly izy ireo ary nilaza misy fa tena isikopoditra, tena iasa mihitsy hanao zay tena tonga ny filoha Marc Ravalomanana eo am'izany toerany filoham-pirenena zay, satria betsaka izy ireo mifahampitena zay niantra taminay aty amin'ny distrika ny Mitsinjo vao tsy teo intsony filoha Marc Ravalomanana, indrindra le tsindritrindry samihafa, tena betsaka ny tsindry samihafa mandehany, betraka ihany koa ny fampitahorana amin'ny endriny maro samihafa rehefa mitentsika fampitahorana amin'ny endriny samihafa, de tena izay tokoa izy mahazo an'ireo olona any am'izany toerana zany, satria sokajiana hoe tany lavitra andrina. Ny atao hoe tany lavitra andrina de hoe lavitra fanjakana zany, tiatsika resana am'izany ka vita somatsara zany arabaina ny ray aman-dreny vokatra sy ny mpiara-miasa aminy zay navita ny fitsidihana tany Mitsinjo. Ezaka sika andefa ny sary ihany satria tsy mora ihany koa mbola mandrafitra ny sary misy video kely samihafa na alefan'izy ireo avy any zany de alefantsika izay amin'ny fotoana zay ahafana mandefa azy. Soloa zany fa misy ny teknôlôjia ny tambazotra sosialy de manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny FB na ny YouTube anareo zany, misy faritra misy réseau, misy faritra tsisy réseau, fa de arabaintsika zany any amin'ny distrika ny Mitsinjo any, de tahaka ny nambaranareo tamin'ny tompon'andraikitry ny team tonga tany etoerana zany ary niditra tamin'izany filoha Marc Ravalomanana tamin'ny Antsoadarby, de zay no mbola hanambarana any amin'ny hoe tena aza taraitana mempaka ary aza memotra manoloana zay mety ho fampitahorana na tsindry samihafa, efa fantatray rehefa azo aty daholo hoe iza manao inona ny ataon'ny sasany any am'ireo tompon'andraikitra maro samihafa manao an'izany, kanefa mbola hijoroanareo hatramin'ny farany ary ty tsy hoe antoko miafina akory na société secrète akory ny antoko tiako Madagasikara, tsy miafina amin'ny andraikitra sy ny fijoroantsika sika fa antoko velona sy manao ny asa ny atsakany sandavana, noho izany ataovy ao anatin'ny lalàna tsara ary aza matahotra ny mijoro, aza matahotra no miresaka zany rehetrarehetra zany no ataontsika. De tahaka zany ihany koa tolorina fisaorana ary Lenda William any ambany nafinaritra be ny zavatra nataonareo fitetezana faritra, tena mitety faritra daholo ny ekipa rehetra any Maroantsetra any, tsy mitsahatra misy ny ekipa rehetra kokoa anareo Maroantsetra any enkony any Akofa be, Antsirabe Sahatany, any Rantabe, Anandrovola, efa mitsiketsika daholo mandeha fitetezana maro samihafa, mafinaritra zany aza memotra hoa ninina mety hoe fampitahorana sy ny sisa tahaka izay ihany koa namana ny mananara ajorontsika tsara mihitsy ny antoko ary manaraka ny toromarika zay nametraky ny filoha Marc Ravalomanana. Any Morondava tafapetraka ihany koa ny KMMR tarihan'ny sénateur teo aloha Naikelianina, de efa manomboka mametrapetraka ny ekipa rehetra. Any Amparafara-Vola any de vao nampivory tamin'ny herinandro teo ny député Rabekijana sy ny ekipa rehetra zany ao anatin'izay fandraisana ny toromarika izay, ary efa midina any toerana moa zany ny Foibe sy ireo tompon'andraikitra samihafa mametrapetraka amin'ny atsakany sandava mihitsy zany ity tolona sy ady masina atrehantsika ity ho an'ny tena hoe fanapana ozy ny filoha Marc Ravalomanana ny tsy fahombiazana rehetra ataony reto fitondram-panjakana reto, fa tena merina ny fahefana any tena hoe malagasy maso mandidy amin'ny tany ary ametraka fanjakana ray aman-dreny, fanjakana itokisam-bahoakantsika ary fanjakana zay tena hametraka an'izay fifampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fanjakana izany rehetrarehetra zany de ho apetratsika daholo zany. Eny ary androany latsinainy de efa nametraka ny teny fialan-tseny moa satria ifandimbiasana ny toerana zany dia député Géry Randrembolaina indray lasa nanao terrain satria efa mizara andraikitra ny ekipa rehetra zany akatoko izao fiatrehana ny fotoana mialohan'ny fampilezan-kevitra izao de efa mametrapetraka ny fiaonana samihafa, ka ny député Alain Ratsibazafy indray zany zay voafidy tetsy amin'ny distrika Natsimondrano no miaraka amintsika iresadresaka maro be ny zavatra iresahanay amin'ny rahalahy eto aloha, fa de miaraba ny député Alain Ratsibazafy isika député zany ary ny zava-misy metsiketsika daholo mpikatroka aty
ny vondrona toko samihafa efa tena mifanaretsaka mihitsy mifanatona hoe anatevin-darana anareo zay ary hamaly ny antso ny filoha Marokaravalymanana ao anatin'le hoe komity manohana Marokaravalymanana na ihany koa komity miaro marina sy ny rariny zay efa nahazatra fisofina hatramin'izay efa famafao ino moa zany efa nivezivezy any amin'ny état-major politika any manao fihaonany etseroa ary tena manao fahavonona indrindra anareo any amin'ny faritra tena zava-dehibe mihitsy zany de zay angamba no ataontsika fampidirana satria maro be mihitsy ny ako ny voaraintsika député Ratsimbasafy ia faly miarabanao aloha namana faniry ary manatitra ihany koa ny araba ho antsika voaka malagasy manaraka ny fandarana amin'izao maraina izao na ny eto toerany zany na ny any ampitan-dranomasina zay miasa sy monina ny ivelany any manaraka ny fandarana ary tsy adino no manao kompatanana manokana ho an'ny vahoaka na Antananarivo Atsimondrano izay efa miandry fatratra ny fandarana ity namana faniry amin'ny fampitafana mivantana amin'ny alalan'ny fandarana miara-manonja manatitra an'izay araby zay ho antsika rehetra tokoa. Député Alain Ratsimbazafy mino fa ianao koa de mahazo avao mihoatra ny azoko ny any amin'ny faritra rehetrarehetra mihitsy mihetsiketsika aloha zay ny ampidirantsika azy alohan'ny hanaovantsika ny tatitra ratsary tany Frantsa fa mipoka be na finaritra ny tany Frantsa tany ianareo tany Eropa moa zany tsy de ny filoha Marokaravalymanana zany de taoriana ny fanekeny ny filoha Marokaravalymanana tamin'ny voalohan'ny volana Jolay zany de aveo mbola nanamafisa ny filoha Marokaravalymanana fa anaiko candidat izy tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay tamin'ny hoe fanambarana moa zany manimanina kokoa natao filoha Marokaravalymanana de tonga izy dia nakany ampitan-dranomasina fampiresaka zany amin'ireo malagasy mpiray tandrazana malagasy havana malagasy manaraka ny zava-misy aty atoerana de no amafisa ny filoha Marokaravalymanana zany rehetrarehetra zay andefitsika rehefa aveo zany ny sary rehefa miresaka sary tsika de misy ny sary mihetsika de misy ny sary mijanona zany hoe photo amin'ny alalan'ny image sy ny vidéo fa resadresaka aloha tsika député Alain Ratsimbazafy ny am'le hoe betsaka ihany koa ny akombavao renao samihafa ny amin'ny fametrapetrahana zany komity mpanohana ny filoha Marokaravalymanana zany ary reo fimakomanana ny team samihafa député Ratsimbazafy Alain. Marina tokoa zay ny namana faniry satria dia maro ireo antso voaray avy any amin'ny faritra na makasika ohatra ny any Port Berger zao namana faniry de miantso tsy tapaka mihitsy ry zareo mpikambana ao anatin'ny distim ao Port Berger manome ny akom-baovao amin'izay fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianan'izay ao ireo fivoriana maro samihafa ary eo ihany koa ny fametrahana ireo komity isan-karazany amin'izay fanomanana ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana zay andeha eto amin'ny tany sy ny firenena zay mariana manokana fa raha ny ao Port Berger manokana dia tena miasa ny tompona andraikitra ary hitantsika ny fandrindrana amin'izay lafi ny fametrahana ny rafitry ny atokotiky Madagasikara rehetra isa tsokajan'izay ary amin'izao fotoan'izao de efa miomana amin'ny atsotsika hoe toerana na ivo-toerana ny quartier général izay hifanantonan'ireo olona rehetra zay atao hoe manohana sy manome tanana an'izay firotsahany filoha Marokaravalymanana izay ny ato anatin'ny faritra iadidin'ny tena moa amin'izao fotoan'izao de tsara ihany koa ny manamarika fa efa mihetsiketsika avokoa ny tompony andraikitra eny ifotony na ny vokitim na ny comtim zany ary amin'izao fotoan'izao no fanatanterahana an'izay hoe antso nataony filoha Marokaravalymanana zay amin'ny fametrahana ny KMMR na ny komity manohana ny Marokaravalymanana zay dia eo andalam-pametrahana an'izay ny atao Tsimondrambo namana faniry ary eto moa zany dia tsara ny manao ny antso sahady ho antsika rehetra zay atao hoe vonona ny hanohana an'izany filoha Marokaravalymanana zany fa isokatra tsy ho ela amin'ny alarobia ho avy zao zany ny accusé na ny quartier général eto Tsimondrambo amin'izay KMMR zay ivondronan'ny tiky Madagasikara sy ny ireo mpanohana ivelan'ny antoko zay hiatrika an'izay lafi-pifidianana eto amintsika zay mariana namana faniry fa tena maro be sady ireo olona zany tonga
manatona sy mifampiresaka mahakasika an'izay hoe inona ny azo hifanampiana aminareo ary ahoana ny pakady atrehana an'izany fifidianana zany a dia azo ambara raha ho ana Tananarivo Atsimondrano manokana fa efa miroso tanteraka amin'izay fiomanan'izay ary tsy hanao ambany zavatra mihitsy an'izany fiatrehana ny fifidianana filoam-pirenena amin'ny novambra taona 2024 avy zao ka ho atsika zany a zay atao hoe mbola matoritory amin'izay lafi ny fanatonana sy fifanomezan-tanana zay a de fotoana zao fa ny alarobio avy zao zany ho anna Tananarivo Atsimondrano manokana de efa misokatra sady ny quartier général na ny ivitoerana zany a atao hifandraisantsika amin'izay lafi ny fanohanana ny filoha Marc Ravalomanana zay a zay marihana fa eny amin'ny bypass no anatanterana an'izay bypass Mery Manjaka moa zany a zay natao hoe ivitoerana ahafahantsika mifandray ao anatin'izay azotsika atao ihany koa no mifandray amin'ny solombavam-bahoaka amin'ny vatana sy ireo rafitra destiny mety Atsimondrano mba ahafahantsika zany a mifanolotanana trany amin'izay fanomanana ny fifidianana izay de efa tolorantsika ny araba sady ny fahavononana Atsimondrano tahaka ny fahavononana namana rehetrarehetra zany a zay efa mametraka an'izay hoe quartier général zay eo zany ny fobe zay eonatsika zany rehefa tonga zay satria tsy maintsy mbola hosatarina amin'ny fomba ofisialy zany a de ao daholo zany no inona moa zany no iaingiany ny fandaminana rehetra ho an'ny fanohanana ny filoha Marc Ravalomanana ary tsy ny antokotiako Madagasikara irery ihany fa maro be ho ianareo antoko fa mbola ho avy ny fanambarana ofisialy ho an'ny antoko sasany samihafa indrindra ianareo fikambanana zany de ho avy zay fotoana samihafa izay ny quartier général na hoe poste de commandement mitovy daholo ihany zany miainga eo ny fibaikona rehetrarehetra sy ny fandaminana sy ny toromarika de efa samy namitrapetraka fomba fiasa zany de misy ihany koa nefa ho an'ny fandaminana manao fiofanana ho an'ny délégué de vote ny fiofanana ho an'ny etrehana ny fampelezan-kevitra fa mibalatsika aloha mbola tsy mentsika zany de efisiorana zany re district marobe na ray vaovao avy any Vohibe avy any Akora mahafinaritra misy député Alaira Tsimazafy na lavitra ary midongy atsimo maheno ana tsara zay le namanany tena miasa be ry zareo ny any Isandra ny any am'le tanàna Andrainomaitso mosa izay maromaro be ny ekipa Talatanapano ihany koa iny lalana makany Talatanapano moa zay aty Fianaratsoa moa zany de mahafinaritra reo namana rehetra zany any amin'izany commune zany tena miasa be ary misy fokotany zay eo tena dradradradradradraй tsy azonao atao ininona mihitsy fa de ataontsika hoe 70 isanjato tonga de président Marc Ravalomanana tsy azo kitikitihana mihitsy miasa mafy ny ekipy satria ho atolona iombonana ty fanavotam-pirenena ty izay indrindra no tonga de iatsapazantsika député Alaira Tsimazafy le fahombiazana be tany la Frantsa tany satria tao am'le voilier nanaovana azy zany tao am'le Zarpazon 81 nanaovana an'le fiaonana tany ampitan-dranomasina ny rahan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpiarady mpanohana pakasitraka zany daholo manko zany teny gasy mahadika an'izany zavatra ambaratsika rehetra zany sady andefa sary eo ihany namatsika Iando ny sary alefa voalohany angamba Iando de le vidéo teo apatongava ny filoha Marc Ravalomanana mosa le efa vita izay fa misy vidéo 3 minitra zay no alefa ny Iando amintsika sady komantentsika kely izy hoe ohatrohatry zao aty zany masonareo zay le mieritreritra foana hoe de ahoana zany antokotimo zany ny sary dia manamarika izany rehetrarehetra izany raha toa ka efa vonona le izy Iando mba ho alefantsika ihany zany amin'ny angla zay ananatsika ny inona moa zany ny sary zany zay ho alefantsika satria ny tamin'ny de namana Johnny no nakatsika ny sary jerentsika am'izao fa tena draidraidraidraidray mahafinaritra ity ny fivetesana ny Irafaneva zany hitatsika zany filoha Marc Ravalomanana de eo akaikiny eo Serge Mbezovial kandidata am 2018 ny solombavam-bahoaka 3 mirahalahy ny team Frantsa zany hitatsika amin'ny sary zany reto Ramatoa Faniry Soherinaivo
ry madame Leong zany hitatsika zany ry madame Christiane maromaro a hitatsika amin'ny sary zao de ny selfie zany a madame Lalao zany hita amitsika zany ry député fetra député Rambosalama miara-dalana amin'ny filoha Marc Ravalomanana député Feno ihany koa zany de monsieur Bernard tazantsika amin'ny sary iza koa zay haiko aloha zany ary monsieur Mao mitarika anetsika Montpellier zany a hitatsika nandalo tamin'ny sary teo nisy azy mifanaovana selfie ary nisy efa seza nomanina melo efa manjato ny efa 700 mahery fa tsy ampy le seza député NR Tsimbazafa de voatery nanampy seza ndray zany satria mbola nilahatra ndray vahoaka Andriamatoa Marco Randrianisa zany zo hitatsika zao koa zany a de nanampy seza ndray zany hoe alao ampina ny seza fa maro be reo taty aoriana zany mbola tsy nahazo seza zay tonga tamin'ny lera ihany moa zany satria tena tamin'ny telo nanomboka zany ny fionana marobe atao zany ny tima Frantsa atao ny Camemera Europe atao ny collectif ry zareo avany Toulouse kopakopa tanana ho an'ry Rapary ry Kelly Géant ry Germain ry iza koa tsy voatongoka anatin'izay maromaro ianareo de Bruno Ramanitra ry Orléans ry Kelly ihany koa de ao anatin'izay ihany koa ry Manoza ny hitatsika amin'ny sary zany zao de teo ihany koa zany ianareo avy Montpellier avy Cassan ry Mino Elsoa marobe de marobe mihitsy ifantofana satria tena fotoan-dehibe izy ty ary teto président no nanambarany reo tataka izao ny hosorotry ny programme hitantanantsika indray ny firenena de mizara misy le izy misy ny hoe asa maika zany hoe tena andao apetratsika le 100 andro hitsonjovantsika voaka malagasy sahirana tsy anasa sy sepotry ny délestage io ry Kelly Géant zany makasary miaraka ny kaskety zany tsy miala aminao koa zany raha faneho-kevitra de arabaina daholo ny ekipa rehetra de nametrahana koa reo asa mitoy zany député NR Tsimbazafa tena ngamba ty fionana teo amin'ny adiny 4 latsaka teo fa goavambe tena goavambe mihitsiny de nanamarika an'izy ty moa zany fandraisam-pitenena ny Camemera Europe teo ihany koa nataony mpitarika ny RMDM diaspora raha matofany Soherinaivo nataony Andriamatoa Serge Jovial Laimbe zay kandidata amin'ny filoham-pirenena 2024 varany teo nataony reo mazava ho azy solombambaoka zay miaraka amin'ny filoha Ravalomanana ny toerana izy telo mirahalahy zany zay avy ny aona tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany koa tamin'ny teo anivon'ny Quai d'Orsay zany hoe ny tompon'andraikitra goavambe teo anivo ministera ny raha rahambahiny frantsay niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana zany de nisy ihany koa ny fametrahana fantanina marobe ny napetraky ny rehetra tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tsisy ny sakanana fa tena vela ary tena mahatsiaro an'izay hoe afa-po zany mihitsy no rehetra zao hitatsika amin'ny sary zao zany mame an'le ambiance manko zay sy ny député Ratsimbazafa amintsika de zao ndray ny sary fidirana saika adiniko saika adiniko sao de be de namana sasany eo koa ny ekipa zany zay anisany ihany koa zany nanao an'ireny sonorisation reny zay nandrafitra ihany koa ny fanaingonana trano satria ny solombavamboaka antsika koa ry député Feno nanao ny hetsika rehetra tany toerana nandamina député Fetra mametraka ny décoration sisa mihitsy député Ramboasalama ohatran'izany dia reo eo anivo ny team Frantsa zay tary Andramatoa Hortense sy ny ekipa rehetrarehetra ny Camemera Europe ny collectif avy amin'ireo vondrona fikambanana maro samihafa zany sy ireo ivelanjany zany hoe nampiseho fisokafana ary misy zay tena hoe ivelany ny antokotiko Madagasikara mihitsiny fa tena tonga mihitsiny hoe tena itirangaty iny mety ho an'izao firenena zao de tonga izy ireny député Alain Ratsimbazafa raha mety moa zany namana iando rehefa miteny eo ihany député sy tena koa moa zany de alefa eo ihany zany le sary satria tena maro le vaoaka député Ratsimbazafa nanakoako eran-tany ny fahatongavany filoha Marc Ravalomanana atao Francine namana faniry satria ny loharanom-baovao azo amin'ireo namana matsakaiza samihafa amin'izao fotoan'izao de tena hoe miseho zay tena fahavonona ny filoha Marc Ravalomanana zay andray ny fitantanana amin'ny Madagasikara ary tena hoe hanavitra nyity fireneny ity hiala amin'izao fahatrana misy azy zao
nazava tsara ny lahateny zay nambariny araky ny atsidika eo taony hoe misy ny programa ao anatin'ny foesaka ary misy ny ataontsika hoe mbola programa mitoy na lavitrezaka no fanatanterahana azy dia faritany tsara fa ao anatin'ny atao hoe tsy fampitsakafo ny akamaroan'ny malagasy am'izao fotoan'izao ary atao ao anatin'ny zatoandro voalohany ozy izy zany fanomezana sakafo ny malagasy zany rehefa avy nitsidika aho zy ny faritra misa 7 eto Madagasikara zay aloha zany ny vita tao anatin'zay vanim-potoana zay nanaovana fitsidiham-paritra ny araka tamin'ny filomarikaravalmanan'zay de tena nahatsapany an'izay fahorin'ny vahoaka malagasy ka nanosika azy nametraka an'le antsona hoe map plus na ny Madagasikara soan'ny plan plus izay nanapiny zany an'ireo zavatra hitany tao anatin'zay fitsidiham-paritra natao zay miohatra amin'ny map zay nisy teo aloha zay nampiasaina nandritra ny tantanany ny firenena sady mijery saritsika député hitatsika am'izao zao zany raha ny sary miseho zay le hoe fandraisam-pitenenana entin'ny filoha marikaravalmanan'zay ary hitatsika ihany ko reo atao hoe fanantenana hita soritra eny amin'ny tarehan'ireo mpanatrika zany na ny mpanotrona ty fotoana ity fa hoe hafa ihany izany filoha ravalmanana zany na eo amin'ny lafin'ny fifandraisana aman'olona zany de tena tsy misy mihitsy ny elanelana fa ao anatin'ny tena hoe fifanantonana tanteraka ao anatin'ny atao ihany ko hoe fifampizarana ny zava-misy any atoerana ary eny fa na dia itony namana atao hoe kandida filoham-pirenena teo aloha itony zao de hitatsika fa tena tonga ny nanatrika an'izany feonan'izany ny fahatongavany dia mbola hitatsika eo ihany hoe eo akoatra ny fanohanana dia eo ny fiara-miasa zay mety ahafahana zany manolo tanana ho an'ty firenentsika ty hitatsika am'izany ny endriky ny hoe mahazava-dehibe ny fahatongavany filoha ravalmanana tena toena satria betsaka ihany ko no mety onoono zay reny izy ireo fa iny de tena hoe ny filoha izy tenany no ny tafa mivantana tamin'ireo diaspora zany any atoerana eto moa dia tolorana ny fisaorana manokana ny filoha ravalmanana ary ko reo solomavambahoaka zay niangy taty atoerana nandeha amina kilometra maro iazo an'izany la France zany hitondra an'ireo programanasa sy ny atao hoe fandraisen-dahatra an'ireo diaspora malagasy am'izay lafiny hoe tokony hojerena ny tanindrazana ary tokony hojerena ny ahafahana ny fanometanana anampina nyreto malagasy aty atoerana satria hita sy tsapa ny tena zavatra manjo any voaka malagasy zany am'izao fotoan'izao takan'izao ny amarony ny olona zay hitatsika am'sary ary tsara de tsara koa le toerana fa angezy ty toerana ty atao am'le voile ty tena angezy ty fa zay le izy ny filoha marikaravalmanana sy mipiaradia am koa samialika am'izay hoe tena ma hoe goavana ny firotsako vidiny zay de tena samialika manao fanamby rehefa mialika manao fikarakarana de tany amy toerana angeza satria apozina ny olona zay hamaly ny antso filoha marikaravalmanana fa tena ho betsaka zany de toerana ho atonina am'izay mihitsy no nalaina zany de nafinahitra koa nyfanetanana nentiny ontsoa zany tamin'iny tamin'ny sabotsy iny ho atsika zay nijery mivantana tamin'ny sary teo hitatsika nandalo teo tovratovarso ihany ko zany ny namana Christian taxi ihany ko zany ozy ny namana fa Christian tena afatarany rehetra azy zany de teo eto tsika de mitondra ny teny fampinoinana ho an'ny namana Christian satria na de nandao azy ara ny anabaviny de mbola niazakazaka izy tany am'izany toerana zany hifanotrona ny filoha marikaravalmanana sy ny ekipa rehetra mpiaradia pakasitraka de mitondra ny teny fampinoinana tsika amin'ny namana Christian zany zay nandao ny anabaviny sy ny fianakaviana rehetra zany hitatsika tamin'ny sary teo daholo moa zany rehetrarehetra izany renirina tany amin'ny fikarakarana ny fanamafisam-peo sy ny sisa zany zay amin'ny akapobeany fa de fahombiazany de teaka mafy be ho anareo
atao manefaka ihany le izy aloha zany a ho anareo any ampitan-dranomasina 5-5 ho an'ny fikarakarana rehetrarehetra de hita io zany le hoe ray makabana roa fiomanana telo de lasa efa miara makabana aminay aty atoerana ianareo any ampitan-dranomasina any misy vavao mirotsaka ihany ko zany fa de ampitainy namana fa tafatsangana ihany ko ny KMMR any Antala tamin'ny farany herinandro teo député Alain Ratsimbazafy de fifaliana lehibe zany satria tena mampiseho fahavononana daholo misy ny ekipa rehetrarehetra ary tsy akijanona tsy akipetraka ny fivoriana tao sambava tao ihany ko zany de misy fandaminana ho an'izay fionana sy fivoriana zay de efa arabaina daholo isika rehetrarehetra zany député Alain Ratsimbazafy alohan'ny tena nakatonatsika ny rideau ny vaovao farany herinandro ny antokotiko Madagasikara aloha zany ny any amin'ny commune sy ny sisa moa zany de efa tsy resahana sy mifokitafa bobaka evonina avy fa amin'ny mahasolomam-baoaka amin'ny mpikamanao ny bureau-politique ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy mba manana afatrafatra alohan'ny ivadiantsika ady hevitra hafa angamba ny député. Ny ampitaina angambana amina faniry de izay le hoe fitohizany ny fahavononany ny tsirairay zay amin'ny andraikitra zay ho raisina amin'ny fiatrehana zany anty lafim-pifidianana ity satria dia zava-dehibe loatra ho an'ny firenentsika ny fiatrehana zany ka noho izany indrindra dia tsy maintsy mametraka paikady matotra itsika zay rahana moa zany amin'ny anivon'ny bureau-politique amin'ny toromarika isatsokazany ary angaviana ihany koa isika tompony andraikitra rehetra zany tony ny rectim ny distim sy ny comtim fokitim rehetra mba handray sy anatanteraka ireo toromarika zay mianga ety anivon'ny bureau-politique tsy hoela dia isy ny fitetezana ireo faritra samihafa manerana ny nosy isy ireo solotena avy eo anivon'ny bureau-politique sy ny solombavam-bahoaka ifampitafa amitsika ifampizara amitsika an'izay hoe inona ny fiatrehantsika zany reo toromarika samihafa misy ny fanomanana zay tsy maintsy ataotsika mialohan'ny fifidianana ny fiatrehana ny fifidianana ary koa ny aorinan'ny fifidianana ka efa kasitrahana sady itsika na eto Antananarivo na ny any amin'ny faritany samihafa any amin'izay le hoe fahavononana sy ny fametrahana zany birao an'ny KMMR zany manerana ny nosy ary entanina trany zany ny fametrahana zay satria antso nataon'ny filomarika Ravalomanana zany ho atsika mpikatroka rehetra aoka isokatra ny varavarana amin'izay lafy ny fandraisana ireo olona tianoana sy fanometanana amintsika tokotiko Madagasikara amin'ny fanoanana ny filomarika Ravalomanana zay angamba namana faniry ny afatrafatra foy zay tsara ampitaina amin'izao fotoan'izao satria efa tena hita sy tsapa izay azakazaka ny fametrahana ny Brown KMMR manerana ny nosy izay indrindra de mahafinaritra daholo maray ny vaovao rehetra satria tsika rehetra moa zany de manaraka mivatana ny fandarana zay efa apitatsika an'izay lafinjavatra rehetra zay ny atsika de mazava ihany toromarika ny filomarika Ravalomanana fa tena hanaingy ary hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy ary mbola hamerina indray zany ao anatintsika le hoe azo atao mampandroso ty firenentsika ty ary efa mipirofony zany tamin'ny fotoana nitondran'ny filomarika Ravalomanana taona 2022 ka hatramin'ny 2023 tena hoe namaranana tena tsara be an'ilay tontolo ara-toekarena sy ny bilan fa ny 3 volana ambony 2023 moa zany efa tena hoe fanakorotanana politika ho an'ny fanonganam-panjakana no nisy tamin'izany fotoana andro izany fa efa nahitana an'ilay vokatsoa map voalohany sy map faharoa zay nge le dika le map plus de hoe fitohizan'ilay map zay efa nahitantsika fahombiazana le izy tamin'ny fotoana ny tantanan'ny filomarika Ravalomanana ary efa nahafantarana zao tontolo zao ny filomarika Ravalomanana misy an'izany Madagascar action plan zany zay ahafahana mamoaka Madagasikara ao anatin'izany hoe tena fandrosoana goavambe zany ary raha ohatra zany ka hoe tsy very tao anatin'ny 4 taontsika ka tsisy ny fanonganam-panjakana efa pays émergent tsika efa afaka ny lahatritsika am'izany tena hoe Côte d'Ivoire zany afaka ny lahatritsika am'izany hoe Nigeria zany afaka ny lahatritsika am'ireo Rwanda zay hoe modeliny firenena mahantra ty Afrika moa hoe io Rwanda afaka ny lahatra an'izany tsika afaka ny lahatritsika ny ekonomia
tany am'ireo pays arabo a zay nilahatra tamintsika tany amin'ny taona 1700 Egypta, Maroka, Libye, Algérie fa zao moa zany tsika tsy afaka ilahatra am'ireny tsony ty moa le tsy tiany filohan'ny repoblika le hoe fa taizany nahitanareo an'izany statistika zany de ny any am'le 20 ny tenenina le any larana misy anao misy a Madagasikara fa tsy miteny mihitsy izy hoe manakaikikaiky any Somalie, Soudan du Sud tsika manakaiky amin'ny Burundi tsika zay le tsy azoazon'le Ramsekely zay rehefa miresaka fa zany ny zava-misy ka raha ohatra zany ka tsy nysoparany Ramsekely hoentitsika eo moa vidéo rehefa aveo fa mipano gazety koa mbola mahita ihany hoe iza moa le rangaha fa tena le nanao coup d'état fa raha tsy nysoparany le Ramsekely tamin'ilay fanonganam-panjakana efa pays émergent ary efa azo heverina mihitsy aza fa de tena mba tsy nahasosotra ny tontolo ara-ekonomika amin'ny Madagasikara mba afaka namoaka an'ireo arena kibon'ny tany goavam-be tsika araka ny fitrandrahana mazava tsara ary mba ry Turquie, ry Tunisie zany ny tokony ifampiresaka amintsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy taty Afrika fa zao moa tsika ny Comoriana ary moa efa lasa lavitra be ary efa manana ny fiaramanidina ho azy manokana efa manana ny fotodrafitrasa sy ny toe-karena azy manokana raha ohatra ka niazakazaka nampianatra ny zanany taty amintsika reo zareo Comoriana amin'izao fotoana zao miala tsy de makaty amintsika ntsony izy fa efa mikisaka ny Egypte, mikisaka ny Belzika, mikisaka ny Frantsa, mikisaka ny Italie, mikisaka ny Allemagne satria efa manja efa tsara lay fiangana ara-ekonomia sy lay tontolo ara-toe-karena député Alain Ratsimazafy. Eo indrindra no tiako isotomana kely azy namana faniry satria marina mihitsy ny lazainy atao fa reo nosy manodidina de maro nampianatra zanaka teto Madagasikara indrindra teny amin'ny anjery manontolo fa amin'izao fotoana zao irahantsika mahita ny zavatra misy teto Madagasikara amin'izay resaka hoe lafy ny fanabeazana izay fa tsisy zay tsy mitaraina amin'izay fitondongana ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara lasa ilay fitondram-panjakana mihitsy no hita mibaribary amin'izao fotoana zao izay lafy ny tsy fandraisana ndraikitra ny fanomezana lanja ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara tsy voaela akory zay tsika namana faniry no mahita ny olana tamin'ny lafy ny baccalauréat eto amintsika zay tsara ny manamarika sy namafisiny solombavam-bahoaka honorable Atody Soranandriamampandry tamin'ny faran'ny herinandro teo no hoe zany fanadinam-panjakana zany inge ka affaire d'État ahoana ny tsy fehezana fitondrana anankiray ny fanadinam-panjakana zay miseho eto amin'ny firenena fa efa ahitana taratra mihitsy an'izay fitavozavozana sy gaboraraka ary hitatsika tamin'ireny vanim-potoana zay nitantanany zao fitondrany zao na tany anivony tany amin'ny tetezamita na ny ankehitriny fa rehefa miditra amin'izay lafy ny sehatry ny fanadinam-panjakana zay dia ahitana olana foana satria misy zany ilay atsotsika hoe tsy fahavononana ve ny ametraka an'izany lafy ny fanabeazana zany mba hanana ny lentany eto Madagasikara ary vaovao farany moa zany zao namana faniry de zavatra rentsika ny hoe vokatr'ireny olana teo amin'ny lafy ny fivoahana lazadina mialohan'ny fotoana tsy fahatomombanana teny anivon'ny foibe-mpanadinana maro samihafa de mampalahelo moa zany amin'izao fotoana zao atao hoe mampalahelo satria lasa ilay chef de centre sy ny reo mpiandry ny mpanala fanadinandreo zany maro be raha ny vaovaovao ray zany amin'izao fotoana zao no hoe nosambory ny mpitandro ny filaminana ary anaovana an'izay fanady adiny zay amin'izao fotoana zao tsy maninona ataovy le fanady adiny faoka kosa mba hivoaka ny marina ny zavatra faharoa de ny hoe raha ny fanomanana n'zany fiatrehana fanadinam-panjakana zany ingena manafany azo atao tsara no misoroka raha tena mandrainy andraikiny reo tompona andraikitra isatsokajiny fa ny eto amintsika mantsy rehefa mitranga ny loza sahala am'ireny dia ity faly mifanipy andraikitra ity hoe ry anina ihany ny tompona andraikitra amin'io kanefa fantatsika fa raha ny fanadinam-panjakana araky ny efa nambarombenombeny dia ministera maro tsy latsaky ny efatra ny ministera izay misahana an'zany ataontsika hoe fandrindrana ny fanadinam-panjakana zany ka izay vaovao
zay moa zany de tsara ihany mampafantatra atsika satria any anaty tambazotserasera zao no voaray zany a de ametraha-panontaniana hoe inona marina ny zava-mitranga am'izao oro zao satria raha ny voaray de hoe marobe zany a ireo lehibe any ivitoeram-panadinana sy ireo jury zany a no samborona ary no gadraina raha izay ny vaovao miampita zany am'izao fotoan'izao fa omena atsika eo ihany moa zany miandalana ny loharanom-baovao rehetra mahakasika an'izany a fa tsarotsika ny manaraka ny vaovao tsy tapaka satria hita mihitsy izay atao hoe lesoko amin'ny lafi pitantanana eto amintsika zay indrindra ny amin'ny lafiny fanabeazana namana fanira isika moa miresaka amin'izany efa nitondrantsika fanadiadiana fandalinana tamin'ny fivahiniana nireo solomamboaka maro mifanisy teto indrindra ny député Todsoandriamampandry izay mahalala tsara ny ato vilany ny tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara de tena nanazava hoe tena andraiky mpanjakana ray manontolo io tsy hoe ministera ray ihany na roa na telo fa andraiky mpanjakana ray manontolo zany fanadinana zany ary androany ara député Ratsimbazafy ianao anisan'ny félicité an'izany any amin'ny tambazotra sosialy misy fiatraikam-panadinana ihany koa am'izao tsika miteny zao rehefa miatrika fanadinana ao anatin'ny année scolaire ray nge zany de akoatran'ny CP misy ny BPC misy ny BAC misy ny brevet samihafa maro be ny fanadinana tsy maintsy karakarainy ny fitondram-panjakana fa tsy hoe ny baka ihany amin'ny enseignement général akory ny karakarainy ny fitondram-panjakana na baka amin'ny enseignement technique fa maro ny karazana fanadinana zay karakarainy ny BEP zao anatin'izany zay anivo ny enseignement technique zany ka ny vondrona miara-misala amin'izany de départementa ministérial maro be no miaraka amin'ny condo anatin'izany ny 3 ministère aloha tsy maintsy ao anatin'izany ny fanabeazam-pirenena ny teknika ny fampianarana ambony sy ara-tsiansy tsy maintsy ao anatin'izany ihany koa ny lafi ny fomba iarovana an'ireny sujet rehetrarehetra ireny tsy maintsy ao anatin'izany ihany koa ny fikajiana an'izany mba ho araky ny lalàna araky ny atsaka ny sandavany de manana andraikitra tsy lavitra an'izany eo anivon'ny fitsarana zay le tiako tenenina hoe gouvernementa ray manontolo amin'ny akapobeany mihitsy no miara-misala amin'izy ity ary fanapahan-kevitra raisina eo anivon'ny filahakevitra gouvernementa ny famoahana calendrier scolaire hoe reto daholo zany dikan'izay zany maso mijery io ambonina mpikambany gouvernementa fa tsy fanoliana andraikitra any amina tompona andraikitra anankiray eny ekeny rehetra fa misy ny tsy fahombiazan'lay ministera misy ane zany ho amin'ny ministera telo indrindra le ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy misy zany ahoana moa ny eritreretanao hoe efa nisy grevy tsy fakahitana ary nisy nahatifirina mpianatra nisy mihitsy ara fodimandrina mpianatra vokatr'izay fifandomana samihafa zay nisy fanesorana président n'université ary nisy mihitsy ara université efa nandalo an'izany hoe may no ny vokatry ny disadisa maro samihafa zany rehetrarehetra resahantsika zany arakoatran'le hoe mpianatra ny taky ny borsany ambolana maro zay nisy iny zay fifandomana teo amin'ny fitondram-panjakana sy mpianatra izany teo ihany koa reo personnel ny administration zany anivony université any hoe reo mpandrara efa nytokony ny kroa ihany keo efa nanana olana ny mpampianatra mpiariko ny mpiasa eo anivo ministera fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy fa eno zany re azon-damosina ozy le fitondram-panjakana fa vao mainka tafajanona ary tena itokisana eo anivon'izany gouvernementa zany lay ministra zay verina zany fa efa tena tsy mahafe ary efa mibaribary hoe tsy manana mihitsy am'izay hoe tena inona moa zany ndeha ataontsika hoe tsy capacité l izy fa ndeha ataontsika hoe tena fomba ahafahana migouverner ahafahana mitantana sy manodina am'izany départementa ministérial zany député an'lay Ratsimbazafy zay indrindra mantsy namana faniry iansotra terina mihitsy zay satria raha ny fandarana teny am'ireny télévision rahavavy reny de ahitanao am'ireo atao hoe tompona andraikitra zay manohana n'izao fitondrana zao fa mbola mitondra ihany ny teny fanoliana andraikitra kanefa le zavatra efa tena miatra amin'ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora zany am'izao fotoan'izao hitatsika fa mienatra any zay lanjan'ny fanabeazan'zay eto Madagasikara ary tsy vaovao amintsika nge no hoe maro ireo tanora rehefa tonga ny amin'ny sehatry ny asa am'izao fotoan'izao dia hita tokoa zay fahabangana sy atao hoe tsy fahampiana amin'ny lafiny fahaiza manao zay
noho ny tandrevaka maro samihafa ka izy io nefany a tsy hoe zavatra voandroany ihany fa tena ilaitsika ny fanomanana nireo avy ny tanoratsika zany hoe misy asa marobe ao zany a tokony horaisiny reo tompony andraikitra zay tandrify azy am'izay fanabeazana ny tanoratsika zay fantatsika ary fiteny foana ny hoe ny tanora no avy ny firenena kanefa ny le tanora mihitsy am'izay lafi ny fanabeazan'zay no hita zany fa ianjadiny ny kitoto mihitsy raha ny zava-misy am'izao fotoan'zao am'izay lafi ny fitantanan'zay ny titsika olazaina zany ka eo zany dia iandritra terina hatrany efa tena tsy rariny tsony raha izao zavatra misy eto amintsika zao ilaitsika ny manova ary rehefa tsy vita le andraikitra dia tsara ny mametra-pelana fa tsy iaina sala am'izao lava kory ny vahoaka malagasy ary indrindraindrindra am'izay lafiny hoe fanososena ny zoan'ny tanora zay tadio fa reo tanora reo no mba iraritsika mba hitantana ny firenena raha mpitso ka raha ireo nanaovantsika kilabao de ataoko fa diso izay ataontsika hoe fomba fijery izay zay ny amin'iny avelantsika eo iny fa raha ny tokony izy tsika te iresaka ny zava-misy zay miodina mafy am'izao fotoana izao nahazoantsika akombavao député Alain Ratsimazafy ary nahazoantsika fitarainana mafy mihitsy ny zava-misy zay iainany vahoaka ny tsy monosy ihany resaka base toliara ny titsika resahana fitsandrahana fasy mainty fa mbola azoantsika vaovao ihany ko ny any tany be andrefana any Apasindava district Anambandra momba n'le hoe terre rare mivory ny fokon'olona am'izao fotoan'izao ary tsy manaiky ny any fitrandrahany ny orinasa Arena Resource an'izany arena kibon'ny tany any zany satria hitarika olana sy goavambe izy tia eo amin'ny fivelomam-ponina zany ao anatin'izany fivelomam-ponina zany ny volvany ny kafe ny poivre ny fiompiana ny fanjonoana indrindrandrindra ary fatatsika rehetra ny zava-misy ny Fort Dauphin miaraka amin'le société Rio Tinto QMM zany resahantsika zany fa tena mbola mifandona ary nisy faharatrana maro mihitsiny zany ary nisy fisamborana ny tany Fort Dauphin teo lerinandro zay député Alain Ratsimazafy momba ity hoe lasa mitarika fahampitehana amin'ny tontolo iainana am'ireo rano zay iainany mponina ahafahan'ny mponina mivelona any Faradofay ny zava-misy anatin'itony fitrandrahantrony misisika nanao an'izay le société base toliara ary misy fokotany maro be voakasiky tia projet ngezabe ty manomboka voreom-paelatanantsika am'izao fotoan'izao ny antotantaratasy maro samihafa reo fitarainana samihafa dia hoentina amintsika zany amin'ny fotoana zay handaminantsika azy fa mampiomana anao zany zay hiresaka an'izay tahaka an'izay ihany koa ny zava-misy any tany be andrefana rehefa tonga eto ihany koa tonton mota de efa ampiresaka an'izay tsika amin'ny alarobia ho avy izao fa mety ho azotsika mialohan'izay ny vaovao akoatr'izay dia mandeha ny fivoaram-baovao maro samihafa fa dia efa mivoakany koa ny antotantaratasy fa de misy apahany am'ireo toerana anosaka aty zany any amin'ny faritry diana any no nomen'ny fanjakana no fanapaha-kevitra nyraisin'ny fanjakana zany amin'ny alalan'ny famarotana ireo toerana zay everina ihany koa fa iaina amponina zay mahafinaritra tsara tare zay tokony am'mezam-boninahitra mezana fahafahana ho an'le malagasy velona sy iaina ao anatin'izany toeran'izany kanefa de zany zava-misy any am'izany faritra atsiranana zany sakaty zany no sakaty zany mbola resahantsika daholo satria misy antotantaratasy mifandray anrehetra am'izany rehetrarehetra zany tsika tsy hitanisa-tsony hoe manahoana ny fivoahany volamena ao betsika ao de iza no mitrandraka azy de firikilao sy firitaona raha ny loharam-bavao maro samihafa permieniza no ampiasaina marobe ny vaovao zany zay voarahantsika fa de misy piazy ekonomika mihitsiny député Alain Ratsimazafy mandeha am'izao fotoan'izao zany ry vahoaka malagasy no tena hijoroantsika zany no hanaovantsika tatsorika hoe fanavotam-pireneny ty tsy mahazo milasitsika tsy mahazo milefitritsika ary tsy mahazo mamototra prizitsika satria tena aity ho rainy manonja raha ohatra tsika mamototra anatin'izao vanim-potoana izao indrindra efa akaiky ny fividianana de tena manary ny tandrazana zay efa eo am-pialatana ny mpanany boatra tsika eo am-pialatana ny vahintsika zay tsy malagasy
eo ampialatanandreo everina ihany ko fa tena mitsiriritra ary efa naniry ny androbaka ny areny Madagasikara de zao hitantsika izao zanjahatra resantsika zany dia efa ao anatin'ilay fandaminana ny vaovao samy hafintsika fa hoentsika amin'ny fotoana manaraka zay député Alairatsy Mazava fa manakambara amin'izay ianao satria ao anatin'ny loha hevitra ho diniantsika zany rehetrarehetra zany efa ela no nisy zay le hoe fitaraina amponina indrindra ao afaratofaizena manana faniry ary hitatsika reny hoe filaram-be ny vahoaka any afaratofahiny mahakasika an'ity fitrandrana ao atoeran'ity zany zay efa nametrahan'zareo am'izay fitarainan'izay amin'ny hoe fahasimbany tontolo iainana indrindrindra ny rano fisotrondry zareo any atoerana zany dia hita tokoa fa miteraka tsy fahasalamana mihitsy zany ny fisotrona sy fampiasana n'zany rano zany akoatran'ireo zavatra nambaranao teo reo na manafaniry am'ireo faritra samy hafa dia hita sy tsapa fa manerana ny nosy zany dia hita tokoa zay endrika fanaovana tantely afadrakotra mihitsy satria misy tompona ndraiky mpanjakana ny tafiditra ao anatin'ny raharaha matoa zany miseho zany endrika tsy fanarahan-dalàna isatsokajiny zany satria raha ohatra ka ny fitondram-panjakana no manakana an'izay tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitrandrakaizay za mino fa ho foana ny disadisa fa matoa misy ny disadisa de misy piraitsy kombakomba ao ary iza nefa ny iantefany ny fiatraika an'izany zavatra zany de le vahoaka malagasy ihany ange ary akoatran'izay lafiny hoe fiainana ny fiatraika an'izany fitrandrana tsy ara-dalàna zany ohatra de ny olana lehibe indrindra de ny hoe le are-pirenena mihitsy no betsaka no manodikodina ary betsaka ihany koa no manao tantely afadrakotra izany are-pirenena zany tsy tambo isaina ny zavatra nyseho teto amin'ny tany sy ny firenena zay tsy nahitam-baly ny mahakasika ireo fanadiadiana maro samy hafa izany zany no mampanontany tena am'izao fotoana zao hoe hoentina ho aiza marina ity firenena ity raha toy izany foana ny zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena de ny io le hoe ataony fanadiadiana fa tsy misy vokatra avoakan'ireo mpitandro ny filaminana na ny eo anivon'ny fitsarana mahakasika an'izay lafiny hoe fanasaziana ireo olona zay nanao zavatra tsy mety teto amin'ny tany sy ny firenena ka isika vahoaka no entanina foana am'izay lafin-javatra zay hoe efa tsy rariny sy tsy mety amintsika vahoaka malagasy tsony raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao fandehtsika hanova pejy hanova n'izay lafim-pitantanana amin'ny Madagasikara zay ary ankasitrahana ny filora valomanana mijoro sy vonina mahakasika any hoe za de vonina ny anapaka n'ilay antsona hoe lafim-pitantanana teo aloha ary ametraka fitantanana vaovao ahafahana manavitra aingana ny firenena ka ataoko angamba fa izany no tsilim-panantenana any anatsika tsiray avy de ny hoe ahoana ny voahanyity firenena ity amin'izay hoe mba firenena androso tokoa ny firenentsika malagasy tsika moa maniry an'izany mihitsy ny ary izany ny jorotsika miaraka amin'ny filomo marika ravalomanana fa tsetsatsetsasaratra ihany no iresahana député Alairatsy Mazava fa nandritra zany fotoana rehetra zany re olona taorinan'ilay fivoahan'ilay hiran'ny lalaon'ny nosy na be adevitra teto ary hira tena mandreraka be mihitsy ny neno azy no nisoka moramora tany indray le hiran'ny fanevanosy deuxième version ary de niantsona mpanakanto hafa mihitsy le izy de no atsaraina le izy zay le ntenentsika hoe reto olo reto ny mahatsapa hoe tsy mety ny ataony nefa de nandaniam-bola be tany amin'ny CCI vato zany fanolorana ny logos ny irafaneva jeu des îles zany ary de milaza mihitsy le filohan'ny repoblika fa hoe ny retantory ary misy asany ao anatin'lay diatany anao anatin'le irafaneva fa tamin'ny herinandro teo de navoaka moramora indray le hira faneva jeu des îles deuxième version adevitra be ny jeu des îles am'izao fotoana zao satria reo mpiambana maromaro zay fédération maromaro de manana ny ambarany ihany koa tena misy fikarakarana maro be tsy milamina ao anatin'izany lalaon'ny nosy izany ataontsika hoe tsetsatsetsatsiara zany rehetrarehetra izany député Alairatsy Mazava fa rehefa miresaka misehatry resa-pirenentsika vaovao arahantsika amin'ny herinandro ity ary tena andrasana mihitsy ny
antsika zay hanohilatsofina anaraka ity vaovao ty satria hisy fandraisany mihitsiny any lafim-pifidianana ho avy eo sy ny position an'lay heverina fa mbola mieritreritra hanana fahefana ka haka ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana fa eto mbola mipetraka fanontaniana mbola ekena ve ny akandidahan'ny olona tsy malagasy zay tsy manana lalàna hitazona azy ny zom-pirenena malagasy fa efa very tao anatin'ny 2 zany satria vahiny apetratsika anjorony zay fa ny vaovao zany député Alain Tsimazafy ary isika ihany koa dia tairina hanakatra zay de isy ny sommet Russie Afrique amin'ity herinandro ity satria any Saint-Pétersbourg no anatanterahana zany 7 sy ny 20 jolay ho avy izao de tena ano ny maso misy dikany lehibe zany inona ny dikany lehibe ao anatin'izany de hoe hita foana manko satria taorina le adiny Ukraine sy Russie zany dia tsy maintsy nisy bloc ny zara hoe ato manohana ny Ukraine zay miaraka amin'ny voniny Europeanina sy ny Amerikanina sy miaraka an'ireo firenena zay hoe allié ary neto ny firenena mikambana na ny melohana ny fihetsika nataon'ny Russie fa misy koa ireo miara-dalana ny Russie zany zay heverina zany fa reo mety mahita fa any amin'ny tatsinanana ny lalana kokoa ary mety io nataon'ny Russie tamin'ny Ukraine io de bloc roa mazava tsara lizy fa zao ho an'ny aty Afrika de isy fifidianana marobe andeha zay fantatsika ohatra ny Senegal fantatsika ohatra ny ho tanterahana asy izay Liberia ve Centrafrika ve fa misy toerana ary anisan'izany Madagasikara ka eo amin'ny resaka géopolitika indrindrandrindra amin'ny aty Madagasikara arahantsika tsara iza ny solo-tena malagasy ho aveny ve ny ministry ny défense ho any ve ny ministry ny affaires étrangères zay mireprésente ny état malagasy ohatra ho avy any ve ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ho avy any ve indrindrandrindra ny filoham-pirenena zay mety anahirina ihany fa frantsay ny Ramsey iny ka ahoana ny position iraisiny satria ifionana eo amin'ny Russie sy Afrika ty zany adevitra zay hoentsika anatin'ity fandaran'ity député Alain Tsimazafy raha ny loharanom-baovao azo aloha zany zao namana faniry de fa any toerana ny Andriamatoa Hermanana Razafimay zay filohan'ny Sénat ary koa ny ramatoa ministra ny raharaham-bahiny Yvette Sila zay no azo ambara aloha hatreto raha ny loharanom-baovao ray fa ny filoham-pirenena zany sy ny prime ministre aloha zany dia tsy tazana ny toerana hatreto entina ilazany zany hoe ao anaty koa misy ny fandraisany ve ny fizakana ny zom-pirenena frantsay ny filoham-pirenenantsika eto toerana ny tsy nahasa iny nakany amin'izany fivorimbe atapony zany dia mampametra-panontaniany zany ary raha tsy nandeha ny tenany naninona no ny prime ministre no tsy lasa tany toerana ihany koa azo lazaina ave zany fa ao anatin'ny vanim-potoan-tsarotra Madagasikara ka izay ny mety nahatonga an'ireo tompona andraikitra roa lazaina etsy aloha reo no mijanona eto toerana heverina fa andamina ny zava-misy eto toerana ave anisan'ny fivoriana saripady ity any Russie ity satria dia toerana fivoriana anankiray zay ahafahana mijery zany amin'izay lafin'ny fiara-miasa zay eo amin'ny Afrika sy Russia zay fantatsika nefa fa zany firenena rosianina zany de anisan'ny firenena matanjaka amin'ny lafiny maro zay fantatra ihany koa araky ny nambara teo zay lafim-pitodiana amin'ny lafim-pifidianana amin'ireo fametrahana na ny fanohanana an'ireo kandida ho filoham-pirenena indrindra ty amin'ny faritra afrikanina ty izany rehetra zany dia fametra-panontaniana avokoa no ireo tsy fahitantsika zany an'ireo tompony andraikitra zay heverina fa tokony hisy olo-tena Madagasikara akoatra n'ireo tompony andraikitra roa zay fanambara teo dia anaraka ny vaovao motsika zany dia mino fa andro vitsy sisa dia hoentiny namana faniry sy zay solombavam-bahoaka manao anjara eto amin'ity fandarany ity amin'ny atsipriana ny zavatra mitrangany toerana amin'izay lafiny fanapaha-kevitra ho raisin'ny Madagasikara na ihany koa angatahan'ny Madagasikara ao anatin'izay fionana atapon'izay amin'ny fahafito am'roapolo sy fahavalo am'roapolo ny volana jolay moa zany no anatanterana an'izay député Alain Ratsimazafy dikan'izay zany de hoe
misy hevitra maro trandrandra ro rosiana any am'ireo firenena afrikana satria mametraka amin'ny bazy ekônomikany aty afrika reo firenena matanjaka zany fa na izany naty zany ihany ko ho atsika eto madagasikara de mifamaritra ny fifidianana ho avy tsarotsika tsara ny 8 fa de zao tongava ny rosiana teto mihitsy ny kandida sasatsasany teto madagasikara ary misy ny monehena mihitsy misy ny tambazam-bola ary nisy kandida nanaiky an'izany nge hoe zay aloha de nahazo hoe de nisy fifanarahana tamin'ireo hoe atotanay ny afisinareo atotanay ireo mety hoe godi samy hafa ilainareo ahoana ny andaminana ny déplacement campagne nareo de nisy nanaiky nisy tsy nanaiky fa tateorina va ihany ny adevitra ny amina hoe misy endrikendrika Wagner le izy de io anisan'ny paramilitaire anisan'ny sokajy anankiray amin'ny lafiny resaka fampandritany sy resaka fitrandrahana rena kibony tany ampiasain'izany firenena rosiana zany makaty afrika ary tratran'izany madagasikara ary efa nisy fanadidinana voakatsika miresaka an'izany hoe tena efa hifaharana zany rosiana zany madagasikara de mijery an'izany tsika satria ny fifidianana ohatra atsika afaka ray volana eo zany de tokony ametra-pialana lay filoham-pirenena ary afaka ray volana eo ihany ko de tokony hisy kandida maro ametraka ny taratasy firotsahako vidiny fa zao tsy maintsy mikarokaroka any ambadika any reto firenena zay verina fa ho lehibe reto zany mety ohatra am'izany frantsay mety isan'izany ny amerikana ny sinoa ny japonais ny rosiana ny am'izay ho tanan'izy ireo ho ampiasaina aty afrika zany fifidianana tsy latsaky ny efatra no andeha zany hatrany amin'ny janvier na février 2024 any dikan'izay zany efa mametrapetraka paikady ao anatina géopolitika reto firenena vavety reto fa itsika eto madagasikara de hijery tsara mihitsy hoe ahoana ny fomba famindra n'le mpitondra fanjakana ahoana ny fomba famindra inona ny langazany satria efa indrony bolisatra ary tonga hatramin'ny fanesorana ministra mihitsy ny tao anaty gouvernemanta ary tonga hatramin'ny ity ny tena position anay fa tsy ny vote nataony ny solotenany gouvernemanta malagasy iny zany rehetrarehetra zany tsy avelantsika mandehandeha ho azy fotsiny fa arahantsika kaiky araky ny teny député Alain Ratsibazafy teo satria andeha moa zany le sommet de rehefa andeha zany le sommet de ho hitantsika daholo izy reo endrik'olo reo inona ny hevitry ny firenena tsirairay avy indrindra Madagasikara ary naninona ny sasany tsy andeha maninona ny sasany ray alina no lale zany rehetrarehetra zany misy dikany daholo amin'ny zavatra ho avy eo député Alain Ratsibazafy mamaraparana ny fandarantsika mbola misy fangatahana ihany adinonareo izy ny diaspora de mbola misy madame Voangy any ampitan-dranomasina any ihany ko tena panoana mafana fony filoha Marc Ravalomanana zany de arabaitsika de tahaka zany ihany ko Zaravelo Joël zany any an-talahany zay manetsiketsika ny antoko tiako Madagasikara sy ny ekipa rehetra amaranasika député Alain Ratsibazafy ny miara-manonja amty maraina ity betsaka zay zavatra nresantsika zay sady nanokatra mety vaovao hitranga atsika satria miantso fivorena ihany koa ny eo anivon'ny CC zay avy nanantanteraka lay université maty teo de andraisantsika ny toyany hoe inona ny fanapahan-kevitry ny CC satria ivory zany mpampianatra mpikaroka mpampianatra de arahantsika daholo zany satria mizotra mafy be moa ny raharam-pirenena ny eo anivon'ny Sadeky dia anana ny heviny manomboka am'ty androany ity ary eno an'ireo parti prenante rehetra zany avy amin'ny antoko politika dia eno ihany ko ny mpanao gazety manodidina ny raharam-pirenena mahatratra io fiaonana ataon'ny Sadeky io de andrasantsika daholo inona ny zavatra ivoaka ao ny RMDM am'ty herinandro ity de miantso ny rehetra ny force politika rehetra mihitsy ivory andinika ny raharam-pirenena aminatin'izay hoe tena inona moa zany cellule de crise ve sa inona no iantsona azy fa de tena miantso fitambaram-be mihitsy idinika fa tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisina ho an'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao mafana ny raharaha fa isika moa zany eto foana isanandro député Alain Ratsibazafy de manantitra fisaorana ho anao namana faniry eto ampamaranana angamba dia somary hitodika kely ato anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano manoloana n'izay le hoe fisokafana amin'ny fomba ofisialy ny quartier général ny KMMR eto Atsimondrano zay ho tanterahana ny alarobia ho avy zao tolakandro eny amin'ny bypass Mery Manjaka zany no anaovana an'izay marihana moa fa efa misy ireo fanasana ho an'ny tompon'andraikitra zay asaina hiatrika an'izay fanokafana fomba ofisialy zay
fa dia ijoro atao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany zany a ny KMMR ary isokatra foana moa izy io a isy ny fandaminana mahakasika an'izay a dia azotsika atao zay manolotanana ao anatin'izay hoe komity manohana ny filoha Marc-Ravalomanana an'izay a ny manatona sy ny fampiresaka ary indrindraindrindra ny fifanohanantsika amin'izay fiatrehana ny fifidianana eto Madagasikara izay dia manatitra ny veloma finaritra ho antsika rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ity andron'io ty makasitraka namana faniry isaorana ihany koa ny namana Rina izay efa nanokatra ity fandarana ity tamin'ny maraina teo ary koa ny teknisiana veloma tompoko. De makasitraka ny solomamboaka laera tsy mazafy isika tamin'ny niarahany tamintsika tamin'ity androany ity zany averiko hatrany zany ny fialatsiny ny solomamboaka jery Randrembolaina zany rapitso de ho velabelarina lavalava amintsika ity resaka fionana rosisy Afrika ity satria miazakazaka ny vaovao ary isy any koa ny fionana any Johannesburg any am'ireo ao anatin'le BRICS zany ny atao hoe BRICS de misy am Brésil, Russie, misy any Inde, misy any Chine, misy any Sud-Afrika zany ka tsy nahazo fanasana am'zany ya Emmanuel Macron misy adevitra be avoleta daholo zany rehetrarehetra zany de hiezaka zany izahay hitondra ny fandarana ny valapatra kokoa amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy azotsika elana de hoe any pas écarté ozy izy ny teny vahiny zay misy dikany lehibe ihany koa ho amin'ny position politika zay mieritreritra zany fa aka andraikitra eto amin'ny firenena indrindra reto fitondram-panjakany reto indrindra reto fitondram-panjakany reto zay nandady moramora tany amin'ny tatsinanana ha izy ty tena tsy malagasy de hoetitsika izay fa nadihadiny zay fa mbola mandamitsika sy mandrindra azy zay ary ny andro hafa de sorona betsaka mihitsy ny namana Iandro Razafinarivo sy ny ekipa atao amin'ny lafiny teknika atao isika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana de mame fotoana indray ho an'ny rapitso fa averina hatrany hatrany zany ny fiomanantsika rehetra isapokotany isaky ny commune sy ny district sy ny faritra zany hivory iomana iresaka am'izay fananganana KMMR sy efa fametrahana ny paikady samihafa zay any amintsika any zany amin'ny fomba hampantaniana ny candidat Marc-Ravalomanana rehefa tonga zany fotoana izany fa de efa samy ioma koa mantsika rehetra ary makasitraka to place to bavy